raha miompo amiko amin'izany ianao dia asaiko anao hitsangana amin'izao fotoana izao. Dao tsika mevonahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka Jesosy Kristy ilay ivony fiainantsika, ilay anton'ity fotoana ity aoka ny masonao tsy hijery ankoatran'i Jesosy irery ihany. Aoka ny fonao tsy hitempo amin'ny zavatra hafa, tsy ho variana amin'ny zavatra mandehandeha endrehetreny ianao, fa hifantoka amin'i Jesosy ilay tonga namonjy anao. Dia androany ianao tonga namaly ny antso satria ao am-ponao Andriamanitra. Hivavaka tsika. Raha amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra ny amin'ity fotoana zay omenao anay ty Andriamanitra. Jesosy eo mankasitraka anao feno izahay. Fa ianao no matoy izao anay tsara ray avy. Misaotra fa fitiavana ianao. Misaotra fa ianao no matoy izao. Namindranao fondra izahay dia afaka mahatratra an'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy aoka ny fonay rehetra Andriamanitra. Ho vonona tsara amin'izay fandaharanao. Amin'ny anaranao Jesosy miondrika izahay. Ary mampanaiky ny momba anay rehetra empelantananao. Vangio Andriamanitra ny tsararay avy. Aoka ianao nitsangatsangana anatin'ny fony tsararay avy. Halleluja. Fa izay rehetra toerana lalovanao Andriamanitra dia tsara avokoa ary maneho anao avokoa. Tario izao fotoana izao. Ary ko Andriamanitra ianao rery ihany no mendrika ny voninahitra ho te hafanay. Anaovanay halleluja sy ny hosana. Ho voatokana ho anao irery ihany ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hika halleluja mafy be isa roa telo. Halleluja. Amaky ny salamo tsika fa 3:20 ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fa 3:20 ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy hoentin'ny Tompo hitsangatsangana any am-pony ianao androany. Amen. Ahafahanao tena miaina an'izany hoe tena mitsangatsangana marina izany. Halleluja. Salamo fa 3:20 ka hatramin'ny fahaenina izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny loha saliko fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavalika ianao, manositra dilo iro ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Asio amen na sy tiaka mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Mahafinaritra mihitsy hoe tsy ana fitsangatsanganana ny tena misy hika mafy. Fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tena misy hika mafy. Ndao ny andramantsika izany isa roa telo. Halleluja. Tsara ny Tompo. Tsy misy mendrika ny voninahitra. Niza hiakatreto, tsy misy mendrika ny voninahitra. Niza mipetraka eny, tsy misy mendrika ny voninahitra. Tokana mendrika ny voninahitra Jesosy Kristy irery ihany. Zay tokony tadidinao miala eto anao. Zay tokony ao am-ponao miala eto anao. Ny fahamarinana dia Jesosy irery ihany. Izy ny lalana ary ny tena tsara indrindra. Izy ilay fiainana tsy miova maly. Anio ary mandrakizay. Andriamanitra irery. Asan-drato fotsiny ny tananao dia teny hoe Jesosy ianao ny tompon'ny fiainako. Ianao ny Andriamanitra tsara indrindra. Ary tsisy ankoatranao Andriamanitra. Ianao ny tompon'izao rehetra izao. Miondrika eo anatrehanao Andriamanitra. Halleluja. Fa tsara ianao. Fa mendrika ianao. Fa tsy miova ianao. Halleluja. Andriamanitra tsy tanany ianao. Tsy miankina amin'ny olona ianao. Nao fikasanao ihany tena izy. Andriamanitra tsy tanany ianao. Andriamanitra tsy mianky amin'ny olona ianao. Andriamanitra tsy mila Fikasanao ihany. Hatramizay ny fiandriananao. Andriamanitra ianao. Ny fiandriananao. Andriamanitra
hatamizai nifianjana nao natia majana Simplesmente que não é nós Jesus. Simplesmente que é fiderão na minha mão Jesus. Fanha na orelha. Ante manita erinau tisma sakana. Ante manita yanara nau. Ante manita yanau. Can sound you know. C'était non oui. Misai, ni fianjana now. Hantam saya now. Irunai tanai, ni fianjana now. Money time, hard money time. Hard money time, dear money time. Atam zai, manak zai de ya não Jesus. Now, Monday now, I'm Zaidi now. Se me ouve now. Me tweetia now. Monday tweetia now. Monday now. Se me ouve now. Monday and now, anxiety now. You fool and now, Hallelujah. Si miu via na tumpu, mi tweete no madaksai. Hallelujah. Si miu via now. Me twitch now, Monday now, I'm Zaidi now. Hallelujah! Jesus Christ did me over mountain you and Madaksai. As you take him up, Bewanas. But you get it, so say no, you like you know, you're in Fuku. Nietaetako Jesosy tsy ranony tany fa nietaetako Jesosy fiasan'ny fanemasina eo amin'ny fiainako satria fantatro fa rehefa miasa eo amin'ny fiainako ny fanemasina dia mavita ny tianao ataoko Andriamanitra ny nofo tsy mahay manao ny tiany ny fanahy atao fa tsy maintsy ny fanemasina no mitondra antsika makany amin'ny lalany fanahy. Halleluja. Aoka ny fanemasina no amenao antsika tsiraray avy dia afaka hitentsika androany Jesosy ianao mihitsy ny ilaiko zavatra hafa mety misy zavatra maniry ana Andriamanitra fa tsy zavatra maniry ana tsy ny ilaiko fa ny ilaiko hatramin'ny tsy nisiny ny fanireny dia ianao Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ento a Jesosy eo anilanao, ento anilanao, ento ao anilanao, itoetreo mandrakizay aho. Omeko anao ny fiainako, andray anao afasakaizanao, andray anao afasakaizanao. Lazao mihitsy hoe ianao no faniriko Jesosy, ianao, ianao no faniriko.
tokana tsimba tsisy afaka ka ny toeranao sy anomeny afompitiavanao yes toroy lalana Jesosy taontsika rehetra hiaraka hiran'izany hoe ianao no ilaiko ianao no iriny foko ianao ilay ianao eny ianao ianao tariwa hitanao oh ianao Jesosy tariwindray zay tompo to firintsika any tariwindray tariwahitana afaka miaraka mira ve tsika rehetra tariwahitanao a Jesosy alleluia tariwahitanao aoka tsy ahita olona zay Jesosy aoka tsy hijery olona zay Jesosy fa ianao no hitanay Andriamanitra alleluia mandrakizay tariwahitanao aoka hitanao zay alleluia toatsika tsy andeha amin'ny finiavan'ny saina fa andeha amin'ny finoan'ny fotsika tsiraray avy amen alleluia satria ny dingana rehetra ataonao amin'ny saina dia fahotana ny faran'izay fa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy antako anao intsony amen afaka mipetrakantsika tompoko dia mbola faly miarabantsika tsiraray amin'indray tonga eto amin'ity fitoerana ity a fiadanan'ny tompo aminao manokana teneny eo akaikinao fiadanan'i Jesosy aminao manokana alleluia tonga eto ianao a no ny fitiavan'Andriamanitra ary no ny fitiavanao an Jesosy anombokontsika dia amin'ny fifaliana no afahantsika miaraka manomboka efa irana ataontsika teo mihitsy hoe ahitanao dia aoka Jesosy Kristy irery ihany no hitanao eto tsy ahita olona tsy andinika olona tsy ahatsiaro olona tsy hanolotra ny fonao amin'ny olona ianao fa Jesosy no mendrika mena ny fosin'ny fitiavantsika tsiraray avy raha mino an'izany ianao asaiko hitehaka mafy ho voninahitran'Andriamanitra alleluia amen 5, 4, 3, 2, 1, 0 afaka maheteka mafy ho an'i Jesosy verta fatompo Sotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy a afaka nandefa an'ilay generika teo
tena mankasitraka Jesosy. Anao ane voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika tsirairay avy izay tonga eto natratra soamantsara n'ity fotoana anankiray ity izay inoko fa ho fotoana iarahantsika mianakavy hitady an'Andriamanitra, hifankahita aminy ary hiombona aminy. Ny fisaorana tokony any amin'ny farany fahalefako vetivety ity fisaorana ity saotran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany, fa saika tsy tanteraka amin'ny fotoana androany, ary na zay mianakavy ary saika tsy teto tamin'ny fotoana androany, fa noho ny amin'ny famindram-pony sy ny fifidianany ary ny fahatsarany dia nataony totosa sy tanteraka amin'ny fotoana androany, sady noazony ny aina, narovany ary nataony tanteraka soamantsara, nanomboka soamantsara tsika an'Andriamanitra lerany amin'ny voninahitra mandrakizay. Manarak'izay dia misaotra ny papa sy mama, pasteur Rodolphe sy pasteur mama izay nitaiza sy namolavola. Ao fahitanareo an'izao kosa aloha. Ahoana mola fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo tsy mbola mirava fa nampiasain'Andriamanitra izy mivady teo amin'ny fiainany menakavy kely na tonga nay tafajoro ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny Kristy. Ka satria fetim-pianakaviana androany dia tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy aloha. Alleluia. Inona moa ny thème-ntsika androany? Mandroso. Sao dia misy generika anankiray azo alefa mandroso indray aloha vetivety. Misy mandroso anankiray ve ihany azo alefa? Mandroso. Andraso aloha. Zay mafety mpianakaviana n'ity fety ity. Mila sary azafady toko. Averino trano voalohany ary. Hoan'i Jesosy, mianatra Baiboly, mianatra fiainana, mianatra Jesosy. Alleluia. Zao daontsika hanomboka ary. Androso isika anova zavatra. Mandroso anova zavatra. Fa indrindra mandroso miaraka amin'i Jesosy. Andriamanitra ny manova antsika mba ahafahantsika manova zavatra. Ary androany dia te hilaza aminao fa mila coach ianao. Ary zay nijoroka eto ampafantatra anao fa Jesosy ilay coach ilainao. Tsy afaka handeha irery ianao satria misy zavatra tsy hitanao ary misy zavatra tsy fantatrao. Fa Jesosy eo izy. Ary raha iresaka momba ny fandrosoana dia mahita fa androany anangana antsika tsara ray avin'ny tompo. Isa tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Ao voalaza ny Exodus 4:12 andininy 7:12 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona. Fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Ary io Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Ny ao amin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy fandrosoana. Ka raha iresaka momba ny fandrosoantsika androany hariva dia tsy maintsy iresaka momba an'Andriamanitra, iresaka momba an'i Jesosy fa zay no atao hoe fandrosoana tsara indrindra. Mijery an'Andriamanitra dia mandroso. Fa zay mandroso no mahita ny ranomasina mena misokatra. Tsy hoe misokatra ny ranomasina mena vao mandroso, fa ianao mandroso no anokafan'Andriamanitra
an'izay sakana misy eo anoloanao. Mandroso ianao vao misokatra ny ranomasina. Misy sary zay eo na fa alefa sy andro azafady any. Vetivety. Jereo tsara fa rehefa nijoro Moïse, rehefa nandroso Moïse, hitanao fa nandroso izy. Rehefa nandroso Moïse, nankatohan'Andriamanitra, zay vao nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Ka zao afaka hitranga eo fiainantsika io na dia dessin animé aza. Satria ilay Andriamanitra toriko aminao hoe tsy ilay raha antsika manompo eto velona izy. Mety tsy hita amin'ny masony izy fa tena misy izy, tena izy. Ary zao ny zavatra vita sy zavatra hainy. Tsy angano zao. Ninona endrika ranomasina mena eo amin'ny fiainanao, mpanjiny tsara fotsiny Jesosy fa afaka hosokafana zany, mba ahafahanao mandeha amin'ny tany maina ao man'Andriamanitra ao amban'izany ranomasina zany. Luka 5:4 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Ny zavatra tena niainan'i Petera teto dia tsy nisy Jesosy ny sambony. Zay ny tena olana. Ka rehefa tonga teo aminy Jesosy dia niteny hoe mandrosoa any amin'ny lalina fa efa miaraka aminao zao. Ny zavatra ataontsika eto zany dia fanapa-kevitra mba tonga antsika androso lalindalina kokoa miaraka amin'ny Jesosy. Hebreo 4:1 amin'ny anaran'ny Tompo. Ko aoka ilazantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika. Fa tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafana ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra. Zao voateny eto mila mandroso ho amin'ny tanteraka. Afaka mandroso amin'ny tanteraka ny rehetra zay manatrika eto androany. Satria misy modely tsara napetraka Andriamanitra dia Jesosy. Ary rehefa mijery an'i Jesosy ianao dia lasa velona amin'ny fanantenanao fa afaka ny ho possible iaina ianao zavatra mety mbola tsy niainanao hatramin'izay. Zay mety hoeverin'ny olona fa hoe tsy possible amin'ny maha-olona no sokafan'i Jesosy zany. Baiboly dia milaza fa Jesosy tsy nanota mihitsy. Tsy mampino zany. Amin'ny fomba hoanako eto ambony tany ve dia tsy hanota mihitsy. Nofo ao man-drà ve dia tsy hanota mihitsy. Fa naseho an'Andriamanitra fa rehefa misy mifanamasina ao anatinao, fa vao célébrer Pentecostika omaly, rehefa ao anatinao fanamasina dia ny fiainan'Andriamanitra ny ao anatinao, possible ianao tsy manota intsony. Anisan'ny programan'Andriamanitra nahatonga an' Jesosy tonga no asa famonjena dia ny androsonao avy eo amin'ilay maha-olona iaina ny fiaina n'Andriamanitra. Luka 4:7 naran'i Jesosy. Ary rehefa mbita eo akaiky ny vohatra zay efa alehan'izy roalahy izy, fa Jesosy taonanao andeha lavitra kokoa. Tianao fantatra ve? Jesosy te handroso mihoatra noho zay farany eritreretinao, satria misy ny lavitra kokoa tian'Andriamanitra ho anao. Tena akaikinao, tian'Andriamanitra andehananao hoe miaraka aminy. Ary ho an'izay olona zay ty fotoana androany arivo ty, mety miteny ianao hoe allo pastera tsy mandeha lavitra be zany intsony fa mandeha milamina. Tsika ny andeha milamina fa ho lasa lavitra. Satria Jesosy mihitsy niteny eto, andeha lavitra kokoa noho izay nijanonany Kleopas sy le mpianany anankiray. Raha androsontsika dia ho toy izao ny fanampianantsika mba ahafahana mandroso. Voalohany mila fantatra aloha aiza aloha ianao. Amen. Tsy afaka hoe andeha androso nefa tsy fantatra hoe aiza ny position anao manomboka ianao manohy dia mamita. Ny marika amantarana ny fandrosoana dia fiovana. Ozy izy Matthieu 20:7 misy sary zay asehoako anareo vetivety. Matthieu 20:7 hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Mba hisorona kely le teny mba ho hita tsara sarin'izy mianakireo. Raha ohatra nitsy ianao, tsy ohatra n'io ianao ok. Raha sendra ohatra n'io ianao dia ozy Jesosy mila tonga ohatra nitsy. Ny saonany ahitsy koa ny saonany ihany fa tamin'ny vanim-potoanany.
Ozy Jesosy raha tsy miova ianao izy ho tonga tahaka ny zazakely tsiditra ny fanjakany lanitra. Dikan'le miova dia hoe mitodika tonga zazakely. Ny zavatra rehetra dia azo ovaina fa Andriamanitra reriny tsy miova ary izy ny manova ny zavatra rehetra ary zasa ianao dia isan'ny azon'Andriamanitra ovaina. Dia avy ao anatinao aloha ny fiovana vao afaka iseho ny fanovana manodidina anao. Ao anatin'ny marque ny oration metsara Ezekiela 16:13 aminaran'i Jesosy, ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao ary rongony fotsy madinika sy aparasily ary lamba misoratsoratra ny fitafianao, koba tsara totsy tantely ary diloilo ny fihinanao, efa ny tsara tare dia ny tsara tare ianao sady nambinina ho mendrika andriny 14 ary dia nielita any amin'ny jentilisa aza nilazanao no ny tsara tare anao fa tanteraka izany no ny voninahitro izay nataoko taminao o Jehova Tompo. Afaka mandroso amin'ny fiatsarana isika. Misy exemple no nomaniko ao alefa sy andro azafady dia mahisodina kely ty teny ty izay mazava le zavatra seho. Ry zao le version taloha izay tanora efa ela be. Telefôny io rakizo izay tsy mahafantatra itsy amin'ny sisiny itsy. Io ny telefônina tamin'ny vanim-potoanany dadabe anareo. Dia ny atao hoe mandroso miala tany amin'ny ridingana efa taloha be ry dia miditra amin'ny ridingana vaovao be ry izay matetika ty sisa mifantatry ny olona fa dia ny olona ny fisindry. Afaka mia tsara. Ao anatin'ny dingan'ny fandrosoana ihany dia misy ihany koa ny hoe mielehibe. Samuela 2:5-10 aminaran'i Jesosy, koa dia nandroso ny lehibe Davida fa Jehovah Andriamanitra ny maro no nomba azy. Video manaraka azafady anto. Ry trano amin'ny ilany ry trano ry Damaseva. Ohatr'izao ny trano naorony zareo tamin'ny zareo vao niala tao Edena. Vato, ataingitaingina. Ty atao amin'ny akavanany ty lapa nasain'Andriamanitra natsangany Solomona vita tamin'ny vato voapaika. Izany hoe misy dingana fandrosoana. Mihaino tsara ve tsika? Rehefa aveo izay voaleva fa tsy izao. Satria rehefa aveo possible mialehibe ary tian'Andriamanitra lehibe zasa ianao. Tsy hoe ny fiainantsika ity ivelany fotsiny fa ny toe-panahintsika. Miala eo amin'ny zaza ra-panahy tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay ilaitsika ho tonga lehibe ara-panahy mametraka an'izay ilain'Andriamanitra mihoatra noho izay mahatery atsika. Misy ihany koa ny fitombona Genesis 26:13 aminaran'i Jesosy, ary nanankareny raha lehilahy ka nandroso sy ny tombo ambara-patonga no mpanjaty be indrindra. Video manaraka azafady. Ohatr'izao ny fomba nijinjany Isaka ny tany rehefa namafy izy. Fa tamin'ny andron'i Josefa, Baiboly dia milaza fa tsy voaisa ny vary. Izany hoe anatin'ny dingan'ny fandrosoana, Isaka dadabe an'i Josefa fa nasehon'Andriamanitra hoe misy dingana mia mitombo, mia lehibe. Anisany ihany koa ny fijibadian'ny zavatra anankiray. Estera 7:20 dia zao voalazany teny aminaran'i Jesosy. Araka ny andro nahafahan'ny Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampodiana ny alahelo ny Jiosy ho fifaliana. Raha tsaroantsika io tantara io dia tamin'ny andron'ny Estera sy Mordekay, rehefa nanomboka ny konokonona ny fahavalon'ny Jiosy andringana ny Jiosy ao anatina andro anankiray. Fa njoro Andriamanitra nampandroso ny toe-draharaha nanovan'le andro tokony andringanana ny Jiosy ho lasa andro nifaliany sy nandreseny. Ary matoa ty teny ty zaraina amin'ny takarivo ty izy zavatra ataon'Andriamanitra tsy mba tiara-pandrosoana koa eo amin'ny fiainan'izay rehetra tonga manatrika eto androany nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fanomezana n'ity fotoana ity ho an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny fahafahantsika mandroso hozy Jesosy ao amin'ny Isaia 5:20-21, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandrosoana. Andriamanitra te hitondra anao any amin'ny dingana ho avy. Ny lasa efa lasa fa ny manomboka androany afaka hijoro ianao ampitsimbadian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho amin'ny rapitso. Luka 5:5-4 zao ny tenenin'i Jesosy tamin'ny Petera, mandroso ho any amin'ny lalina. Isan'ny fentro ny fandrosoana ny fahafahanao mandroso any amin'ny lalina amin'ny zavatra rehetra. Indrindraindrindra
ny fiarahanao amin'Andriamanitra mandrosoa any amin'ny lalina, aza mijanona eny amorony ary aza mitazana eny ambaravarana fa mandrosoa any amin'ny lalina. Raha mpanarato sy mpanjono dia ny karazana vokatra hitanao eny amorony inona? Pirina, zavatra kely, fa ny vokatra goavana dia miandry ianao any amin'ny lalina, indrindraindrindra satria Petera ny teny, rehefa niteny Jesosy hoe mandrosoa any amin'ny lalina, toy izy Petera hoe efa nanao an'izany zay, zany hoe efa tany amin'ny lalina zany Petera. Fa nasamihafa azy fotsiny, tany amin'ny lalina tsy nisy Jesosy izy, fa le zavatra nitenen'i Jesosy eto, le manomboka eto izy, tsy enao rery makany amin'ny lalina, fa le enao miaraka amiko sy za miaraka aminao makany amin'ny lalina. Androany hariva aza ny makany amin'ny lalina rery, makanesany amin'ny lalina miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mahintehaka ao an'Andriamanitra. Poa manaraka, fohifohy mantsy ny fotoanantsika dia somary miazakazaka tsika. Ozy izy Jesosy eo marika toko voalohany 7:30 anampy antsika tsirairay avy ty tenin'i Jesosy ty. Ozy izy, andeha isika hialaka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko teny ihany koa fa zay no natongavako. Ao anatin'ny fandrosoana dia misy ny dingana manaraka. Tena kekinao eo misy ianao io hoe misy dingana manaraka azonao andehanana hoe. Teneno izy, misy dingana manaraka azonao andehanana hoe. Dia omeny Jesosy le sopapa. Kozy izy, dingana akaiky. Tsy voatery zany ianao tonga dia misaina be mihitsy hoe zaranga tonga dia hitory-teny, tonga dia en Chine. Misy sinopo varotra zay atsy akaiky dia mirosolo fandriamanitra mahafatatra zay tokony atao, ny antoka ny bianao sy ny vizanao zay tokony atao tokony anao. Alleluia. Ozy Jesosy andehantsika etsy amin'ny tanàna akaiky. Anisany mahatonga ny olona tsy mandroso, saina lavitra be. Dia aloha tsika tsy miainga raha sy tonga dia lavitra. Ohatra, tsy mihireto, fa tonga dia mamoaka album. Mihireto aloha ka, miara-mihireto aloha tsika. Akaiky aloha. Ary tsy hira complet ny atao, refrain fotsiny aloha ny ataonao eto dia midina ianao. Akaiky. Fa Jesosy, ozy izy, andehantsika andeha ery amin'ny tanàna akaiky. Teneno akaikinao, afaka manao dingana ianao zao hoe mandroso hoe amina dingana akaiky hoe. Pasteur, ohatrany hoe ny exemple le dingana akaiky. Tsy mpivavaka mihitsy ianao tonga eto. Anao dingana akaiky pasteur manomboka androany. Anomboka hivavaka 2 minitra isa-maraina. Tsy maninona. Ataovy aloha zay. Fa rehefa hitanao ny fi an'izany hoe miresaka amin'Andriamanitra zany, tsy ho ampy ianao le 2 minitra. Fa ataovy aloha le 2 minitra. Alleluia. Inona no mbloqué ny fandrosoantsika? Ty tena resy ty androany. Satria ozy izy ny Baiboly, Andriamanitra manohatra miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ny blocage ny fandrosoana voalohany ry havana dia tsy leo ndrefa tananareo manipinipy rano isa-maraina iny. Sendra nanipy rano izy dia vao veritreretanao. Fa ny mahatonga ny fandrosoana sy tanteraka raha sanatria miavonavona isika ka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra toy ny tsy mila azy. Zay no atao hoe avonavona. Dia ozy izy ny Baiboly, Andriamanitra mihitsy no mijoro manakana ny fandrosoanao. Satria aleon'ny Andriamanitra ianao miverina manetry teny eo aminy, toy izay mandroso amin'ny priariana ka ho ratsy fefara satria izay manetry tena no asan-dratra. Ozy izy Job amin'ny Job 19:8 amin'ny lalan'i Jesosy, ny lalako dia nifefeny ka tsy afa-mandroso ary nasiany maizina teo amin'ny lalana lehako. Nofefen'Andriamanitra ny lalan'i Job satria misy zavatra tian'Andriamanitra namboariny. Anisany ihany koa mahatonga antsika tsy afaka mandroso dia ny ratra. Ao amin'i Jesosy afaka hoe antsika ny ratra. Satria izy ny mpanasitrana. Sady mpanasitrana ny fanahinao izy, mpanasitrana ny ainao izy, mpanasitrana ny fonao izy, ary mpanasitrana ny vatanao ihany koa.
tiako anankiray mety anakana ny fandrosoanao ary ny aina ny amenakavy izy ty tanatao fanomanana ny seminaira esorona aminao daholo zay dingan'ny fandrosoanao rehetra tanatin'ny 20 taona anatin'ny ray mity maso mbola androso ve ianao na ny tany tena mihitsy zay satria ho an'izay efa nafantatra n'le zavatra ny tranga sabotsy alina talohan'izao tsy fakomaly fa tamin'ny herinandro ambony dia nisy niditra ny tokantranonay novakiana izy ireo ny trano nalainy daholo zay azony tanany raisina tao anatin'izay daholo ny asa rehetra ny fanomanana an'ity seminaire ty ny rakitra rehetra rakitra ara-panambarana tanatin'izay firy-taona nanompoana zay zavatra anankiray efa nitsaroana ny fitaovana ny lasany fa ny ainay no azon'i Jesosy ary ny fonay ho an'i Jesosy indrindrindrindra dia tsy afaka ho angalarina izany iza satria zao dia zao dia hatrany an-danitra lasa vavolombelona le izy satria te hilaza aminao fa tsy mora le izy fa rehefa eo Jesosy azo atao le izy raha tokony izy tokony tsy tafajoro eto koa raha ina moa zany le ho tenengy satria le ho tenengy dao dia lasa any fa zao kosa aloha ny azo antoka mandroso aloha le mpangalatra any miroso avy any amin'ny fangalarana ho amin'ny fiovana fa tsy hoe le fangalarana mandroso miaino tsara tsika ho vakivakiana eo dao le toroteny ho kasian'Andriamanitra izy ihany ary ho vonjain'Andriamanitra izy ihany amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'le zavatra ny esorina aminao dia misy valeur commerciale le nividianana an'le izy na mety nanomezan'Andriamanitra anao le izy valeur vola ndresahako io lafo misy koa ny valeur sentimentale ny fonao mihitsy ny ohatrany hoe tafasaringotra tsy hoe mametraka fo amin'le izy ianao fa ohatra hoe sary ohatra sarynareo menakavy kely tao daholo zavatra voaraiko dia zao mbola isisy ny sary bebe koa ato ato alleloia ary ny fahatelo valeur an'le le vokatra rehetra zay nomen'Andriamanitra hatramin'izay zavatra tsapako tanatin'le izy dia mijoro avolombelona eto soratra mivery tena soratra fa isorana an' Jesosy fa tsy maty le mpanoratra ary mbola mijoro mahatoky le mampanoratra mazavaka amin'izay soratra azo angalarina azo esorina le mpanoratra no azoniny tsy hoe mpanoratra be makaiza zany fa mba manoratra fa le mampanoratra no miantoka an'izay satria zao navery daholo zay rehetra zay ka eo Jesosy mbola afaka miteny aminao hoe ndao mbola iroso hatrany amin'izay tokony ho atao dia te hilaza aminao ozy izy ny testamenta taloha raha mbola isan'ny velona dia misy antenaina teo izy Jesosy satria velona dia velona koa ianao raha velona zany Jesosy misy fanantenana rangafa kalma fotsiny anka tonga dia nanaovan'Andriamanitra to dia fitafiana raitra mihitsy tsy anananao eto amin'ity takarivo ity natao seminaire mandroso merci masivy merci kely aloha amen mafy fa rehefa eo Jesosy azo atrehana zany nahitan'le izy tena ny réactionko voalohany nanidin'le trano vaky aloha dia mipetraka dia ahoana moa zany lasa be amin'izay nehetritra ahoana moa zany fa tonga dia miverina daholo ny lesona hoe mifalia mandraikariva mivavah kaza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo aloha tantaraikinao le zavatra nitranga mba avy alao hitantara ohatry ny mitady tsy ho tafasaotra ianao vao mijery ianao lasa ny ordinateur lasa ny disque dur lasa ny caméra lasa ny télé lasa ny bafla fanaovana fiderana fa le fomba dera aloha mbola ao hoe dera iny Jesosy alleloia bafla kely zay zao nanaovana fiderana amety fa tena hoe eo Jesosy reto velona Jesosy reto tena misy Jesosy reto tsy possible hitraka ny roso zany tsy possible zany fo mijery zay tsy misy zay nesorina taminao iny dia tonga dia ketraka maina ozy ny teny anglisy hoe dryness mampiteny anglisy zao akanjo zao fa zatotra maina eny to dia ianao hoe maina fa tsy mahazo maina ela be ianao tsy maintsy miverina hoe tompo reny zavatra very reny ianao ane mitady sy mamonjy mivery alleloia
zao ary hitraka izay dia mivoninahitra anao fangio izay rehetra mety nandrombo sy naka mety ao anatin'ny tsy fisinana zareo mety ao anatin'ny hanoanana mety ao anatin'ny fahasahiranana fangio izy tompo dia vonjeo izy dia mitraka dia misy fanontaniana mipetraka hoe sao dia tokony hanilena ny séminaire dia ozy aho hoe sene tsy mineur intsony efa majeur dikan'izay rehefa niraisina indray mandeha fanapa-kevitra hoe Jesosy ho anao io fotoana io satria ho an'i Jesosy ny zavatra rehetra izay nitranga any nitranga fa tsika tsy maintsy hanao fety androany hariva fety ankalazantsika an'i Jesosy hikasika amin'ny fiainantsika tsiraray avy hampandroso atsika ho any amin'ny tsara lavitra anomboka ho amin'ny tsara indrindra indray tsika eo amin'izay mety départ misy atsika nisy taona nitory ilay hoe ianao ne tsy départ zéro fa tena départ zéro zay fa ika tsy départ zéro satria zay le nitoriana fa départ Jésus alleluia miova ny zavatra rehetra raha vao départ Jesosy ny fisokafany ao am-ponao sy ny fahatsapany ao am-ponao mila miomantsika amin'ny zavatra rehetra satria ny zavatra ny tany dia afaka hiova ary zany tena lesona ngezabe satria zavatra tseritreretina le izy nefa mitranga tena tsiaro aho rehefa nanangana ny Jerosalema Davida ho tanàna dia nividian'Andriamanitra dia tonga avy any Nebokadnezara dia nandrava ny Jerosalema Jerosalema tanàna natsangana tanatin'ny taona sy ny 100 taonany maro rahavany fahavalo anatin'ny andro vitsy fa zao nefa nanangana Nehemia Sezara Andriamanitra anangana indray izay Jerosalema rava sy izay tempoly rava ary zany no izy natongavan'i Jesosy tonga Jesosy anangana ny fiainantsika raha avy amin'ny fahotana satria izay mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany ao amin'i Jesosy ny fanantenantsika ary ao amin'i Jesosy ny fandrosoantsika ary amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka mandrosontsika ary mino fa matozy zany zavatra zany nampandalovana vetivety fotsiny efa nisy ihany ny zavatra nylalovana fa arakaraky ny arahana amin'ny tompo dia mampahery Jesosy sao adino fa nisy taona efa nivonjena ianao efa narovany ainao ny zavatra mety mafy be nylalovanao fa eo Jesosy manangana anao miaraka amin'ny Jesosy tsika dia afaka mandresy ireo ratra so ireo zavatra be dehibe mety manakana ny any anatin'ny fotsika tsy handroso ninona ny esorona taminao resaka amintsika tsiraray avy amin'izay eto mety ho ankohonana zany mety ho asa mety ho fananana mety ho projet ihany koa ny esorona taminao nangalarina mihitsiny tsisy tsony manambavao mafala anao andro any hariva ho anao zao fotoana izao ananganan'Andriamanitra anao vaovao ahafahanao mandroso any amin'ny tsara lavitra no zay very sy izay naka teo na nisy nangalatra anomananao an'ilay tsara indrindra miandry anao any an-danitra satria nininona mitranga sy miseho azadiny fa ny destination finale antsika tsy rety eto ambony tany anjavo antsika ho tapotra ny zavatra rehetra hitsoka ny trompetra iseho Jesosy dia tsy maintsy miakatra ny fiangonany ny rarina ry havana ho tonga any daholo tsika menakavy ary tsisy na dia ray aza ka ho variana na ho tavela eto ambonin'ny tany amen amen azanratony tany ataontsika hivavaka raha aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misy fandrosoana voaomana ao aminao miaraka aminao misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra nampiainanao sy nampandalovinao ty takarivo ty ho fotoana anankiray ahafaminfona misokatra miombona aminao satria nizaniza tonga eto Jesosy ka mety nandalo izany ny esorona tamin'ny dignité ny fahasalamany ny asany vola aman-karenany vady aman-janany ny fahasalamany androany fotoana ny teneninao fa afaka hanangana indray ianao satria nao le Andriamanitra mpanangana raha foana tsisy endrika sy maizina ny tany dia nidina ianao ny fantoka nampisy endrika ny tany atonga ny tany ty ho lasa tany tsara feno zavaboary maneho ny voninahitra ao ary azoneny lasa tapahany zanak'olombelona tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto amin'ny takarivo ty hisitraka n'ilay taimy manomenao fa mandroso miaraka aminao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta amen dao tsika iteka mafy tsara ho an'i Jesosy aza miala vetivety
Fizantsika nitehaka ho an'i Jesosy Kristy irery ihany a. Alleloia. Manasanao androso fa eo am-pitoerana. Alleloia. Ny fandrosoana teo dia nahitatsika hoe mila mihatsara, mila mivoatra, mila mitombo, mila mandroso lalina. Mety misy fotoana tonga fahamainana, maina daholo manodidina, fa ny teny tokony ao am-ponao dia hoe Jesus is mine, fa tsy hoe maina. Alleloia. Misy olona te handroso viata sy tehaka mafy sika ao an Jesosy. Ny fandrosoanao am Jesosy dia tsy dingan'ny tany fa hetsika ny fany masina. Alleloia. Ary Andriamanitra rehefa mampandroso anao dia entiny miakatra ianao. Mankany amin'ny dingana ahafahanao mahita mihoatra noho ny hitanao hatramin'izay. Manaiky ve ianao entin'Andriamanitra hiakatra? Manaiky ve ianao entin'Andriamanitra hiakatra? Manaiky ve ianao entin'Andriamanitra hiakatra? Ento miakatra! Ndao antsika hiary hitsangana dia angataka ny fanahy ny fafenoana androany. Mba tsy ho teny mandalo fotsiny fa tena anaiky ho ety ny fanahy masintsika. Jesosy mangeta eta ny androso izay tsirairay avy eto androany. Mangeta eta ny fafenoana vaovao indray. Anokatra ny masom-pananay ianao Jesosy ary anaisotra ny vesatra rehetra mba tonga anay ho maivana ho etin'ny teninao, ahita ny anjara voatendry sy ireo teny fikasana ho anay rehetra ao am-ponao. Alleluia. Ao faifahiny amin'ny tananao dia aokanao hiantoraka aminy. Lazao amin'ny Jesosy mangeta eta ny androso lazao amin'ny Jesosy milanao androany. Andiamanitro ianao magitaetanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko indro asandrato anao izay mitady orana mihoatra noho izany no iandrandako anao dia hitondra fanatitra manipofony indray. Oh yeah, ho anao lay rano velona tompony aina sy fanahy rao. Kanitina ahita mihoatra ny eto andany ny fanahiko utafakaba nami nawa skafu vabanao okenao yurakura kama fuas okenao yatura kanyam Jesosy milanao zay oh teroniulo nao tupo oh lazao yanandremanitro andremanitro andremanitro ianao mangetaetanao ny fanahiko mangetaetanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko kaindry asandrato anao nitanako toy ny tany maine zay mitady orana mihoatra noho izay tompo
Akan lo alcareja do alcano Akan le la reja na bara fatu piano Sanjata ti socio Fen fana tana no ni fu Te iti no mi oja Don't see Lazarus, hallelujah. 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 Ftona noson tompon droan de tiavris. Rambulafa kamira mafuaze no iroyanga hallelujah. Ni fana iku utafakaba na minawa Hallelujah. Jesus as quanto ka farefa mandrus izay de mialy vavanay ny fanomezantsiny fa tafatoetra kosa ny fadokiny ka nao anatin'ny mafy sy ny mangidy aza dia afaka amintsika satria malala ny vezatry ny fisinao. Androan'izay Jesosy ilaza aminao. Mety misy zavatra mandalo amin'ny fiainanay tsirairay avy, mety samy mandalo ny ady ny avy. Fa zao Jesosy fantatray fa niza miandry ianao tsy ho very fanantenana. Androany Jesosy ity anao zay amin'ny alalan'ity ity. Olazainay Jesosy fianao no azo anterana ary tsy mba mamitaka mandraky tsara. Tsy voafetra ny hitany maso sy zay oentiny fiainana fa lalana tsy maintsy hodiaviko ny fanamboaranao. Andrendray aza mila tsy ho tany fa mamay vero fisedrana kanefa ianao piano manomera iasakako izany.
Iorakoraka ho an'i Jesosy zay manantena fandresena ho am amen amen mety tsy ho takatra androany ny anton'izao mahazo aizao fa liany fantatro de anioany efa miasanao Tony, fatinho vanitene não, vamos vai não ravas izoret, izol. Las awet smaits majes. Ka mafipetsika ho an'i Jesosy saotra ny Jesosy ny amin'ny Botkely Ministries orakoraka be ho an'i Jesosy afaka mipetraka mazaho toerana avy hatrany to dia hiditra midingana manaraka isika ianto raha afaka janona vetivety dia miandro 100 vetivety dia averina dia amin'izay tsika mahafinaritra tsara teny hoe kaikinao vonina avy anao ny androso hoe Andriamanitra afaka hitondranao miakatra hoe satria izy any ambady any efa miasa hoe amen ndao ary raha mbola eo Jesosy dia misy ny fanantenana fandaharana iarahanao amin'ny pasteur Felana
anangarana anao ampahirizana anao indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hivavaka manao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra Kolosiana 1:17. Amin'ny fifaliana ry havana no tompony ampiasa azy pasteur Felana ho antsika rehetra indray androany ho voninahitr'Andriamanitra. Chéri. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Eto dia voalohany misaotra an'i Jesosy faharoa mankatsitrika indrindra ny pasteur Rodolphe Mivady izay ray aman-dreninay tianay nahitako amin'ny pasteur Jao. Satria tena vady, tena nonoro sao an-trano. Ary nampianatra. Zaho olona anankiray rehefa miatrika zavatra mafy dia tsy mihinan-kanina izany. Fa nisy fotoana nampianariny aho hoe hoany aloha ny sakafo. Na inona mitranga dia hoany aloha ny sakafo. Dia nanomboka teo hoe nebota dia nebota ihany. Dia lasa mitovy izay izao. Ataontsika tiaka mafy an'Andriamanitra. Mankasitraka indray aman-dreny ara-panahy. Misaotra betsaka namay ity fotoana ity izay afana mizara tompoko. Tahin Jesosy ianareo tompoko. Misaotra be dia be indrindra tompoko. Bisous tompoko. Alohan'ny izarako izay anjara izay nomen'ny pasteur dia tao anatin'ny herinandro ny tantaran'ny pasteur teo dia raha ny tena marina tsy tokony misy tongotra tafajorona ho an'ny pasteur Jao na ho an'ny Joariel. Fa nahagaga ny iray izaho mbola natory ary mbola nisaorako anazy hatramin'izao tsy nitairiny mihitsy ny zahako. Niatrika rery niaraka tamin'i Jesosy tao aloha izy. Tonga ny tamin'ny efatra sasany dia ny fo docteur ilay manampy anay amin'ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa fo docteur dia nifanena taminy teo an-dalatsara hony. Dia izao nataony tamin'ny docteur. Satria mbola tsy tia nahitranahy ihany izy. Wow, izany reto ny tena vady. Izany reto ny tena vady. Lesona kely vetivety fotsiny. Izany ny tena vady. Tsy tia handratra ny vadiny. Malahelo izy ny amin'ny réaction vadiny. Nizakainy rery tao aloha ilay problema be anay. Fa tsy nitairiny mihitsy ny ahako. Fa avy eo nagaga be. Rehefa ny fo satria manana fotoana ifoazana dia iny izy docteur miara-miditra amin'ny chambre anay. Gaga be tamin'ny vinakory reto miara-miditra ato amin'ity chambre ity. Dia nafinaritra be réaction zareo. Pasteur Jao tonga dia nandray ny tanako. Dia za fa misy inona? Fa ahoana? Dia nitantara izy. Fa ity ny zavatra nafinaritra tao anatin'ilay izy. Tsy nisy na ray segondra raha teo amin'ny vavanay nanome tsiny an'Andriamanitra. Tena tsy nisy. Tena natonay. Tena nandra-tanana dia laza. Ny teniko voalohany. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Eo mba fifehezanao ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra mitranga. Tsy sanatria ratsy hamotika anay. Fa tohatra maika mbola hiakaranay izany. Amen. Dia nafinaritra tao anatin'ilay izy dia izao. Ozy reto tsy izahay ny mahery fa ny fanamasina ny mahery. Tsy izahay ny matanjaka fa Jesosy sy ny lehibe. Tsy izahay ny mahavita amin'ny zakan'izany fa Andriamanitra ny azona ny finoanay. Avy eo mbola nandeha nanompo tany amin'ny fiangonana Isianaza
avy eo mbola niasa zay mivadiny niasa ary teo zay mbola niasa be aloha natongavana teto zatra nytereninay tamin'i Jesosy tsy maintsy miseho eto ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity hariva ity na inona sakrifisy na inona tsy maintsy atriana zavatra fantatray misy fiainana mitsangana eto androany. Amen. 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 Karaha miresaka fandrosoana dia izarary kely izay mba anjarako androany hoe ny olona tia handroso ny olona afaka mandroso ny olona tsy voazo na tsy handroso dia ny olona mahay misafidy izay henoiny. Averiko indray mandeha. Ny olona tia handroso, ny olona afaka mandroso, ny olona tsy voazo na tsy handroso dia olona mahay misafidy izay henoiny. Zany mba lohahevitra etiko ndao isika hisafidy tsara izay hoenona mba tsy voasakana ny fandrosoantsika mianakavy. Andao tsika tia hakamafy an'Andriamanitra. Ry havako ekena be mihitsy ty tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Jakoba toko 1:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra aoka ny olona rehetra halady hiaino ho malay miteno izy dia najanoko izy fa mbola misy ihany koa hoe ho malay ko tezitra. Ty tenin'Andriamanitra ity dia milaza endoko tena ampianarin'Andriamanitra tsika tsy dia teny be loatra fa ampianarin'Andriamanitra isika tena ahay haino satria matoa ny vava anankiray ny sofina anankiroa midika izany fa mila mahay miaino isika. Eo anatrehan'izany nefany dia izao anao-tsika hitandrina fa tsy zay rehetra miteny dia tokony homenao sofina avokoa. Anao-tsika ahisafidy izay olona na zavatra enotsika na etsika enotsika satria tsorina. Misy olona rehefa tonga eo anatrianao dia tonga izy tena ampahery, tonga izy tena ampatanjaka, tonga izy tena ampitombo finoanatsika saingy tsy ny olona rehetra ry havako no hiteny tsara aminao. Tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra. Misy olona tonga anakivy hoentsika malaka ireny olona ireny. Misy olona tonga hiteny zavatra tsy dia ampitombo anao loatra satria hoy monoabolana fa 7:20 ny mahafaty sy ny mahavelona hozy izy samy alela hozy izy. Zany hoe io lelo io rehefa miteny dia zanavatra anankiroa ihany. Zay ray izy io na mahavelona na mahafaty. Zany no mila tandremantsika ry havana hoe zay resaka rehetra eo anoloantsika raha tia handroso ianao dia mila mahay mampiasa sofina ianao misafidy zay tokony hoenoana. Andao tsika hijery tantaran'i Saoly. Saoly zay rehefa nambara fa izy no mpanjakan'i Israely dia nisy ireo vahoaka faly tamin'izany sady nakatoa fa koa nisy koa ireo nanimbazimba miteniteny foana saingy tsy nahon'ny Saoly akory izany. Ovakitsika ny Samuel 1:7-20 ka hatramin'ny 7:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aroy Samuela tamin'ny vahoaka rehetra. Hitanareo va izay novidian'i Jehova fa tsy misy takazy eo amin'ny vahoaka rehetra dia niobo ny vahoaka rehetra ka nanao hoe oela velona ane ny mpanjaka. Ary Samuela nilaza tamin'ny olona izay mety ho fitondrana ny fanjakana dia nosoratany tamin'ny taratasy izany ka napetrany teo anatrehan'i Jehova. Ary ny vahoaka rehetra samy nampidiany Samoa nandeha nody tany Gibea ary nombazy ny olona maro
zay voatendry ny tanin'Andriamanitra ny fony. Fa nisy kosa olona tena ratsy sy fananana hoe ataony io lehilahy io ahoana ny famonjy atsika. Dia nanazimba ny Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy. Nefa Saoly dia tahaka ny maraina. Eto amin'ity tantara ity dia nisy karazany roa ny olona. Nangataka mpanjaka ny Israely dia nomen'Andriamanitra ny Saoly. Rehefa nentina teo anatrehany olona i Saoly izay nentin'ny Samuela mpaminany dia nizara roa ny fijerin'ny olona. Ny atsasany laza hoe ela velona neny mpanjaka, ny atsasany laza hoe ataony io lehilahy io inona koa, ahoana koa nitondrana ny Israely. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, Saoly nanao marena. Inona ty nambara? Eo anaty anteny izay renao, misy fotoana tsy maintsy manao marenina ianao raha te handroso ianao. Tety Saoly dia tsy niraharaha mihitsy ny tenin'ilay olona. Indray mantsy tsika ry havana mora maratra amin'ny teny, mora taitrany amin'ny teny. Fa tety Saoly nanao marenina izy. Androany te ilaza aminao fa Andriamanitra rehefa miteny aminao dia manana tanjona tsara mandrakariva. Raha isafidy iaino ihany, misafidiana ny aino an'Andriamanitra. Misafidiana ny aino an'Andriamanitra. Misafidiana ny aino an'Andriamanitra satria Andriamanitra nanana lalana ho an'ny Saoly dia izy ho lasa mpanjaka. Fantatry Saoly zany. Tsy nirarahiny akory izay tenenin'ny olona nanimbazimba azy satria fantany fa ny tenin'ny olona misy fetrany, fa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Dia teny aminao androany, ny rahatraponao noho ny amin'ny tenin'olona ane ho voafafandroany noho ny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompava Nazareta. Manambo mahay miaino, mampiasa sofina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria izay nambaran'i Jesosy taminao tsy maintsy tanterahany, na iza anakana, na iza iteny, na iza nimbazimba, saingy ahafahanao mandroso dia mahay iza manao marenina amin'izay teny tsy avy amin'Andriamanitra, amin'ny hafa-mafy an'Andriamanitra. Betsaka ny adin'ny Saoly vao tonga mpanjaka izy tao arian'io fotoana io. Fa zao tonga mpanjaka ihany izy. Dia teny aminao eo anatrehany teny fikasan'Andriamanitra dia misy ny ady. Ny devoly tsy mahazaka ny famirapiratana indray androany. Alefa ny ady dia teny aminao ny fantatro androany tsy raraka zany ianao, tsy rava zany ianao, tsy potika zany ianao, satria tsy eo am-pelantanan'ny olona ny fiainanao fa eo am-pelantanan'ilay Andriamanitra milaza aminao hoe malala eo masika ianao, be voninahitra ianao, tika ianao. Alleluia! Manaraka dia dino tsara ane ny fahaizany jairy hoe ny hainy, satria nisy fotoana narary ny zanany vavy. Dia rehefa narary ny zanany vavy dia lasa izy niankohaka teo amin'i Jesosy satria fantany fa Jesosy rery no manan-kery afaka nasitrana ny zanany. Fa rehefa tonga teo dia ohatra ny elaela ny fotoana, ohatra mbola nisy vehivavy narary nandritra 12 taona nanao hémorragie mbola nisitranin'i Jesosy. Dia teny aminao androany vetivety fotsiny rehefa manantenan' Jesosy dia misy fotoana ny anao mbola tsy voava fa misy ny hafa efa voava. Dia teny aminao porofo reny fa hamany anao koa Andriamanitra. Kalma fotsiny, mitony fotsiny, mitony fotsiny satria mahafinaritra be nataony jairy. Nahita ilay vehivavy narary nandritra 12 taona izy dia tsy mba nomenomenona tamin'i Jesosy hoe izany tonga taminao voalohany fa niandry izy. Fa rehefa niandry izy dia inona no nitsanga? Nisy olona avy any amin'ny sinagoga nilaza vaovao. Hoy izy ilay olona manao hoe maty ny zanakao vavy,
aza manahirana amin'ny mpampianatra Luka toko 7:25 fanasitranana no nandehanana nantenaina vaovao ratsy nore fa matiny zanany vavy fanafinaritra be tonga dia nitodika Jesosy dia zao nataony Jesosy aza matahotra fa mino fotsiny any eo amin'izay ilay safidiny amin'ny sofina iza no inonao ilay milaza fa matiny zanakao sa ilay miteny hoe mino fa ho velona ny zanakao tena anankiroa mifanohitra tonga amin'ny fotoana anankiray fa aiza ny sofinao iza no inonao zero na dia azo inona kokoa raha ny tenin'ilay olona avy any amin'ny sinagoga satria matoana izy nitady an Jesosy efa tsisy fanafantsony zany hoe efa akaiky ilay fahafatesana zany hoe azo inona kokoa lay tenin'ilay olona avy any amin'ny sinagoga hoe maty ny zanakao fa aleo ny safidy alay tsy azo inona kokoa dia ilay tenin' Jesosy manao hoe mino fotsiny any dia ho velona ny zanakao sofina ataonao aiza ny sofina inona ny vavao enonao isan'andro androany teteny aminao na inona hitany maso na inona andehana ny tongotra andao eny foana an Jesosy izy le tsy mametaka izy le tsy mba mandatsy izy rehefa miresaka momba anao dia miresaka famonjenanao fa tsy miresaka fanapotehana anao dia fa mafy ho azy ianao zay le Jesosy tsika zay zay le Andriamanitsika zay le tiatsika tsy raray avy le nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijarena ho atsika rehetra ilay efa nitsangana tamin'ny maty ilay efa tonga any an-danitra dia tsy reo ny fitiavany mbola mifona ho atsika indray hatramin'ny androany ary mbola naniraka indray ny fanamasina ampahery atsika andao hitiaka mafy ho an'ilay Jesosy tiantsika asika rehefa toa tany an-tranon'izay Jesosy maty tokoa ilay zaza io fa olona maty tokoa ny ao maty ny tao vehivavy rehetra efa nitomany daholo eny maka manaprofo fa maty ilay zazavavy zany hoe misy fotoana eo amin'ny fiainanao misafidy ny ino an Jesosy ianao fa ny zavatra hitan'ny masinao mifanohatra amin'izay nambaran Jesosy teteny aminao mbola mifikira foana amin'i Jesosy mbola mifikira foana amin'i Jesosy na dia efa mifanohatra aza ny zavatra rehetra na dia efa ataony olona resaka aza ny fiainanao andao tsika mbola hifikitra amin'i Jesosy andao tsika mbola hifikitra amin'i Jesosy satria teteny aminao fa io jairo nangasiasy kely ekeko hoe mino ihany dia nanaraka amin'i Jesosy tao aoriana fa raha en'ny orakoraky ny vadiny ny tomany fotsiny izy dia veriko mety efa latsaka ihany ny tao anatiny dia ahoana zany ho afa-baraka ve zay Jesosy Jesosy laza hoe zaza matahotra dia tonga ty an-trano zay dia niteny Jesosy tamin'ilay vehivavy be dia be teo amin'ny koloara ny tomany ozy izy Jesosy hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa maninona ozy izy mafimafy hoe mafimafy toko tsy maty izy fa teny oraka ny mendray ny vehivavy rehetra teo mitomany dia avy eo mihomeny tsy finoana andao hoe teteny aminao raha iome ihany dia aleo mime miaraka amin'ny finoana ry havana malala to aleo mime miaraka amin'ny finoana fimezana be renay efa miaraka ny lady maraina mety ho gagy ianao fa inona ny antony andeha zay mandeha dia ozy pasteur zao ohatrany tady ratsy saiko mahita olona manao capuchon tady ratsy saiko mahita olona manao dia miaraka ripaky ny zay fampitsery dia manao hoe wow mbola velontsika efatra mbola velontsika efatra satria ne tonga atao amin'ny chambre ny zazakely ny mpanafika fa isaoran'Andriamanitra ny kitapony zazakely no ny savainy torosiny zazakely no ny savainy fa tsy nakitika ny zazakely izy mila mahita an'izany ny maso
mila mahita an'izany ny maso isanandro hoe misy koa ny mety tsy hita tsony fa misy no mbola hita ary ilay hita lehibe lavitra noho ny nalaina ry avina malala ny tompo. Mila mino an'izany finoan'izay teto dia mahafinaritra be mihitsy mbola nanaraka an Jesosy izy. Tsy nisakana intsony Jesosy teny hoe Jesosy efa pirofo lehibe fa io mivadiko fa efa mikikika efa okizay hatreto ihany fa nino hatramin'ny farany izy. Teteny niomeheza an Jesosy fa tsy nasakana an Jesosy tsy hanangana ny zanaka vavany tsay zany eo amin'ny fiainanao ianao tonga ty lundi de Pentecôte tokony mandeha mitsangatsangana io renenao toy ny lafimehezany anenina tokony mba miara mitsangatsangana tokony mba miaraka manatika embouteillage ary ampitratafika feno arivo re fa mahenina ataona analakely teteny aminao io finoana imezany olona io anangana ny fiainanao Andriamanitra anangana ny fiainanao Andriamanitra anangana ny fiainanao Andriamanitra ary farany tadizinao hoe ny fiainany Davida niaraka tamin'ny Goliata rehefa niaino mandrakariva ny Goliata ary Saoly mpanjaka taty aoriana satria Saoly rehefa nanomboka tsy niaino intsony an'Andriamanitra dia nanomboka tsy mino intsony an'Andriamanitra dia nanomboka niaino foana Goliata. Tabatabo Goliata. Rehefa nitabatabo Goliata dia ina no nitsanga hozy ny ten'Andriamanitra Samuel voalohany 7:10 andiny 4 dia avy eo ny andiny 10 ka hatramin'ny 11 hozy izy hoe anisy lehilahy iray mpiantsiady nivoaka avy teny amin'ny tombon'ny Filistina Goliata avy any Gata no anarany. Enina kiosy iray anjeny alavany ary ilay Filistina izao efa niaiky ny miaramila ny Israely androany. Amoa lehilahy iray aho hiady amiko ary reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny Filistina izany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Rehefa malala amin'ny tompo rehefa manome sofina fahavalo dia mivadi-po ianao. Izay no mahatonga anao mampahery ianao androany. Te handroso ve ianao aza manome sofina fahavalo izany. Tsofa tamy hatramin'ny Davida ny raha nanatitra fromazy ny antony andehanany eo. Davida avy miaino an'Andriamanitra ny etsa any ampiandrasan'onjy no gaga be mihitsiny fa izy zany mitabataba zany alefa zany ady amin'io dia ozy izy ny rahalahin'i Davida manao hoe mipetra tsara fa ianao tsy miaramila fa zay miaramila raha matahotra maika ianao zazakely io. Dia ozy Davida mbola nisisika ihany fa atahoana dia atahoana hoe zavatra azy raha ohatra ka mandesy an'io dia nandeha no resaka fa maninona ke Davida nisaha miatrika Goliata satria rehefa miresaka amin'Andriamanitra izy any etsa dia reny ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia rehefa mahita Goliata izy dia hita ny fahakelezan'ny Goliata tsy eo anatrehany fa eo anatrihan'Andriamanitra. Dia avana malala ny tompo ataonao aiza ny sofinao iza no hainonao eto amin'ity fiainana. Raha vao tsy mahay misafidy ny haino an'Andriamanitra ianao na te handroso ara dia ho reraka an-dalana ihany. Ny olona mahay mihaino an'Andriamanitra no tsy maintsy lasa lavitra. Ny olona mahay mihaino an'Andriamanitra no tsy maintsy ho tafatsangana. Andriamanitra no tsy maintsy tafavoaka satria dinio tsara petera ny alina tsy nahazo na dia trondro ray azo. Reraka ihany ny maraina fa ny safidy ny haino an' Jesosy izy. Ho Jesosy andana dalandray ara ozy Jesosy andana dia alatsaon indray ny arato nanazava kely petera efa tamin'ny alina lele izy fa noho ny amin'ny teninao androany noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandrosondray ianao. Aza mety ho sakana ny ratra aza mety ho sakana ny zavatsarotra satria ny Andriamanitra ao dia milaza aza merikerika foana indreo moa manao mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Kamaranako ny anjarako satria misy termine nanome pasteur Joana dia efa ho vita ilay izy dia izao ry havako
Nafinatra be ny tenin' Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafito. Hoy izy hoe izay manatsofina aoka izy ian'izay lazainy fanahy. Io sofinao io kay tsy natao hiaina ankoatra an'izay lazainy fanahy amin'ny famafon'Andriamanitra. Izay manatsofina hozy izy Jesosy. Dia aoka izy ian'izay lazainy fanahy. Ry havako, ny azoko antoka dia izao tsy maintsy tafavoaka ianao. Ny azoko antoka dia izao tsy maintsy tafatsangana ny fiainanao. Ny azoko antoka dia izao rehefa mahay manome sofina an'Andriamanitra ny fanamasina ianao dia teteny aminao mety ho kely ny andohanao fa tsy maintsy lehibe indrindra ny afaranao. Zany Davidy zany no mehezana fa hatramin'ny androany mbola tantaraina satria nanome sofina an'Andriamanitra. Teneny olona akaikinao te handroso ve ianao anontany hoe izy? Anontany hoe mafimafy hoe eno ny tenin'Andriamanitra hoe na efa tsy mampino intsony aza, na efa himezan'ny olona azy ianao, na dia toatra ny elana ilay teny fikasana, andraso ihany fa ho avy izy satria ny olona mandroso hoe dia mihaino izay lazainy fanahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho azy ny tena, ho azy ny laza. Izy ilay tiantsika hatramin'izay ka mandrakizay. Izy ilay malala antsika. Izy ilay niteny tamintsika tsirairay avy manao hoe averiko ity teny ity. Malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao, tiako ianao. Halleluja, halleluja. An Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alléluia. Firy mifaly aloha androany. Araky ny tenin'ny pasteur Chéri teo dia izy mivady reo couple mbola tsy nahita couple ohatran'ireo reo zareo ataovy kely aloha ataovy kely mbola hiakatreto mantsy moa kokoa kely fotsiny ary zareo nampiasain'Andriamanitra avy tany amin'ny toerana nisy anay nampiona anay. Dia tsika tiaka matsara ho an'i Jesosy ny amin'ny teny napetrak'Andriamanitra ny baban'ny pasteur Felan'Androany tsy mariage eto kay bizy io atsy ambadika izay manao izay tokony atao. Asotehaka ho an'i Jesosy. Alléluia. Asotehaka foana ho an'i Jesosy Kristy le mendrika ny fiderana mandrakizay. Ny mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy dia sady ampandrosoany ny fiainam-panahinao nomeny vady avy amin'ny Jehovah ianao. Asotehaka mafy ho an'i Jesosy aloha ary. Miankina amin'Andriamanitra tsika tsiraray avy. Ninona zavatra mitranga? Miankina amin'ny Jesosy foana. Zavatra anankiray dao ny andramantsika ary soky aloatra izao ny lohanao ny isa roa telo ary soky ny lohanao. Inona zavatra mitranga? Rehefa mandroso ny loha dia mandroso ny sofina. Rehefa mandroso ianao dia miova ny zavatra ienonao. Ale voninahitr'Andriamanitra. Asotehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy. Irery ihany. Asaiko ianao handroso lalina miaraka amin'Andriamanitra. Eny amin'ny marivo dia pirina. Feny amin'ny lalina dia baleine. Alléluia. Ka tsy haiko ohatry ny ahoana ny abeankibonao ara-panahy, le zatra pirina sa le zatra n'le baleine ara-panahy. Alléluia. Alléluia. Mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe izahay mahay miaino ihany. Izahay mahay miaino an'Andriamanitra ihany no afaka androso sy ho tafajoro. Ka rehefa mahay miaintsika, mandrosotsika, tsy vitany hoe tafajorotsika fa mpandresitsika. Sa tsy izany? Ndao ara ny androso lalina isika androany. Amen. Tsy androany ihany fa tena hoe ataovy tena manomboka androany dia tena anapa-kevitra hetsitsika hoe tena androso iaraka amin'i Jesosy ary indrindra hiaino feony mandrakariva. Amen. Androso lalina.
andro solalina oentiny onjany fanahinao eo ny ankofako aminandry amanitro andriamanitry ny fiainako lay mahalala izay mombay hainao ny etaetako fanahy masino avy harotsatrany hafonao toy tamin'ny andro Pentecost avy fenoy aho fanahy masino avy harotsatrany hafonao toy tamin'ny andro Pentecost avy fenoy andro solalinao oentiny onjany fanahinao
Tony Tamni Pentecost Avec café noya Fanagi masino api Harut sanjani afuna Ako fenatayetan funa masino avi. Ako fenatayetan yu fenuni na onjan. Harut sanjani afuna. Tuni tani Pentecost. Ave fenuia. Ave fenuia. Ave fenuia. Hallelujah. Mbola mankalaza ny Pentecost tatsika dia ny latsanfana masina tamin'ireo mpianatra sy tamin'ireo izay nanaradian'i Jesosy. Arandray hery ianareo hoy Jesosy. Dia ho vavolombeloko manomboka Jerosalema, Jodia hatrany Samaria hatrany parany tany. Amen. Alleluia. Andao antsika ao anatin'ny tiritindray ihany koa tanteraka eo anatrehany seza fiandrianan'i Jesosy Kristy antsika. Andao anafonany amintsika manontolo fa andao aterintsika tanteraka eo atongry Jesosy. Ny satroboninahitra rehetra, ny amboara rehetra, ny amintsika rehetra atolontsika ho faninatitra velona kasitrariny. Halleluja. Nasitraka ao dia ndao tsika nome voninahitra ilay mpanjaka sy tompony itony. Ndao hitsangana isika. Halleluja. Come
Tsika mbola anao tiaka mafy tsara ho an'ny groupe vers 900 miaraka tamintsika teto mahazo toerana vetivety atao viorakoraka be hoe alleluia alleluia mbola itoitsika anatina fiankofana siderana sy ny teny sy ny fampianarana sy ny fampahirezana mbola isesy eto dia mino fa ho voky Andriamanitra tsika miala eto ho voky teny ho voky ny fanahy
ho fitsangatsanganana fakely ny rahantsika teto tsangatsangana ho ampon'Andriamanitra ahafantatra an'izay tiany sy izay tiany atao ary izay tiany ho tanterahana. Tena akaikinao amin'izay hitranga eo amin'ny fiainanao hoe satria izy zavatra iova io hoe izy zavatra androso eo hoe dia Jesosy foana ny mendrika hoe fa avy amin'izany hoe Ti afamafy an Jesosy Ti afamafy an Jesosy. Ti afamafy an Jesosy ianao. Sika tsika sy pasteur ti akamo an Jesosy. Alléluia. Todiko ianao amin'ny akaikinao dia atao ohatrizay. Ti afamafy an Jesosy. Tandreo sao dia lohany Alléluia. Anao Dio zay. Tsy mahay rapy raha karoty dia haiko manao rapy azy. Ya, ny toy fotoanantsika dia tahaka an'izao aza tonoina fa ny hira teo hoe mendrika indrindra ianao. Ary nandrasan'ny tompo amintsika pasteur dia tsy hoe miondrika tsika. Satria tonkira tsy niteny hoe miondrika indrindra ianao. Fa izy hoe mendrika indrindra ianao. Ny zanak'Andriamanitra mandroso tsy maintsy mijery lavitra. Amen. Miaraka amin'ny Jesosy. Lavitra kokoa ny fahitanao rehefa mitraka ianao. Fa magaga rehefa mijery ohatra zao pasteur zao mahita tongotry pasteur Tako ny kibo. Izay mihitsy. Ataovy exemple hafa. Mutena angamba party iny. Tena marina dia zao. Tsara tsika mijery an Jesosy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary mampandroso ny fiainam-panahintsika isan'andro. Aza miandry lundi de Pentecôte. Sao de varina mitolona entre Côte. Fa isan'andro mila mandrosontsika tsirairay voninahitran'Andriamanitra. Tapaony hevitra atao fotoana anankiray androany ahafahanao mandroso makao amin'i Jesosy. Alléluia. Raisitsika reto rahalahy zandry voninahitran'Andriamanitra tsy izany fa Eli sy Manu. Fantatra amin'ny anarana hoe bro. Nawana nitadiana falni funa aitana anarza futiana usuria Naza mangita hitanao fagagana rasinay avy aminao antenana mameno anay manatreana Shana
naiza mange tahetanao fagagana raisinay avy aminao manatrehanay da tsika dia ka mahatsara ho an' Jesosy aloha e. Rehefa mijery ny zanak'ireo pasteur dia ohatrany tsy mampino zany. Nahita ny nakeleza sy ny zao hoe kalay mila ho sepotra ianao naovany. Tia ka mafibitsika ho an' Jesosy ny fampiasan'Andriamanitra ny Elia sy Manoa niaraka tamintsika androany. Générique aloha re. Zamemera angava ho an'izay mpijery fandarina rehetra. Atao ambony tega. He he. Tsy haiko hoe ahoana ny hitenenako an'ilay izy androany fa tena faly. Merci rangahy. Merci Ramatoa. Tiako ianao hiomana fa tena fahasoavana na fahasoavana ny fiarahantsika amin'i Jesosy eto androany. Manangana mpanompo Andriamanitra mampitodika antsika hibanjina sy hijery an' Jesosy. Ary mbola hijoroako vavolombelona foana fa tsy nafantatra an' Jesosy raha tsy dia androany tena hoe anokatra fo foana tsika satria be dia be ilay teny isesy. Dia hibanjina an' Jesosy tsika dia hijery an' Jesosy dia hiaintsika fa possible afaka hizavatra Jehova eo amin'ny fiainantsika amin'ity takarivo ty. Komamela amin'ity takarivo ty ilaza aminao fa ny mpanompon'Andriamanitra manaraka dia pastor Dafny Arivo Andrianjatornome Jean Rodolphe. Teka mabe ho an' Jesosy ampiasa azy ametraka ny teny eo am-bavany. Kalay kely sa? Alléluia. Alléluia. Sakodiavatra ny tena raha ndray fitenenana atao trano nefa mahatsiaro koa hoe tena fotoana feno voninahitra loatra ilay androany. Reko be ny présencen'Andriamanitra nanomboka tamin'ny voalohany mandra-pahatonga amin'izao fotoana izao, mandra-piafarany izao fotoana izao. Andao ite-tanana mafy eo amin'ny mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleluja. Zany no mahatsara ny eo amin'ny fanatrehany. Hitanareo ilay teny mifanesy teo aloha teo. Ohatrany hoe tsy zavatra ho zaraiko izany intsony. Satria ilay teny tonga dia teny fiainana mampahery izay apetrак'Andriamanitra eo am-bava amin'ny mpanompony. Pasteur Joe sy pasteur Felana dia tsy ho lafa fa ohatran'ny tena anay ireo. Raha misy manjoana azy dia manjoana anay. Raha misy zavatra mampifaly azy dia mampifaly anay. Ary izany fiainanao amin'i Jesosy zany zany ny antony fanompona, ny antony iombonantsika satria
manana fotsika ho an'Andriamanitra. Batra mitranga rehetrarehetra zao surprise amiko. Nasaina androany a. Izy mivadina nanomana amin'ny fotoana rehetra. Ny thème tsisy hoe ny fampiantso andao samy anao maintimainty fa tonga dia je t'aime pasteur. Sur mihitsy aloha ragazzi. Tonga dia hitanareo amin'izao e. Andao no te-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy tsy maintsy mandrositsika hiomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Isaky ny mahazo micro anaiza na oviana na toeranaiza any rahan'i Jesosy vao mandray an'ity micro ty dia tsy maintsy ampomana anao fa tsy fanamperana ny eto ambonin'ny tany. Manana planina tsara lavitra Andriamanitra ny manana antsika ao anaty fandrosoana. Fandrosoana amin'ny fiainam-panahy mahatakatra ny planin'Andriamanitra sy ny programany. Ny atao hoe mandroso ao amin'Andriamanitra dia olona mandroso araka ny fahamarinany teniny sy ny sitrapony ary tafiditra tsara ao anatin'ny programany. Programan'ny fiangonany ny andro farany. Alohan'ny akaran'i Jesosy dia nilaza izy. Ozy izy mahatsara anareo fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho tonga aty aminareo mpananatra. Ny mpianatra ny tomany nalahelo. Satria hitan'i Jesosy hoe mavesatra loatra tamin'ny mpianany zany. Fa zao ny zavatra nahavariana. Tsy ny ranomasonareo, tsy ny fidonginareo, tsy zavatra tianareo, fa sy fantatra fa mapety anareo. Ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ny olona mandeha araka ny fanahy tsy mandeha araka ny sentiment. Fa mihaino ny feo an'Andriamanitra amin'izay zavatra tiany hitarihana dia manaiky eo ambany fitarihana sy fombany amin'ny zavatra rehetra. Satria fantatsika fa ny mahatsara antsika tsy izay mapety antsika eto tany, fa izay fantatr'Andriamanitra fa mapety antsika anana ny fiainany. Jesosy tsy tia ny hotarafy ny mpianatra hoe mpanao fahagagana be. Mavita mamadika, mavita manome mofo an'ny olona tsy omby 10,000. Isaky misy olana mpianatra na taxa ninina ry Petera tonga dia andana manjony dia zay trondro azy voalohany en solution. Olo loatra zany ve ny andao anao mangirifiry mafy. Fa hozy Jesosy misy zavatra tsara lavitra mety no fahitanareo fampiasaina dia ny ananareo antoka fampiasanareo koa ndray amin'ny alalan'ny finoanareo ny anarako. Noho izany hozy Jesosy ny mahatsara anareo dia tsy ao anatin'ilay programa heverinareo fa mapety anareo. Fa ny mahatsara anareo dia eo amin'ilay programa tsy mapety anareo nefa hitan'Andriamanitra fa ampitombo anareo. Teo Jesosy mahatsara anareo mivelako. Vao nialy Jesosy tsy ositra ny nampidininy, tsy ositra ny teny fampanantenan'Andriamanitra ho antsika, tsy onction, fa Saint-Esprit na ny fanahy masina. Hidiny eo aminareo ny fanahy. Andriamanitra tompoko tsy nanome zavatra latsa-danja ny tenany ho an'ny olona. Noho izany raha ohatra tsika mametraka ny lanjan'ny fanompoantsika ao amin'ny fanahy amin'ny valeurany tombam-bidiny ositra dia mampidi Andriamanitra fanahy masina. Rehefa mandinika isika Jesosy Kristy dia nilaza fa zaho izy angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ny tombony manokana ao anatinareo izy. Ny fanahy masina ao anatinao mitoetra fa tsy mandalo. Tany amin'ny testamenta taloha izy teo aminareo, fa amin'ny testamenta vaovao izy amin'ny alalan'ny finoantsika an'i Jesosy ao anatintsika. Dia zao ny différence an'ilay izy, zao ny mahasamy hafa an'ilay izy. Mila fantatsika ty fahamarinany ty. Andriamanitra nanaiky ho ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny. Ny mahatsara anao tsy hoe eo aminao fotsiny izy, fa indrindrindrindra ny ahalalanao sy atsapahanao ny alehibeny ao anatinao azy. Tany am-bokin'i Ezekiela 36, 27
Ezekiel toko fahaenina amin'ny telopolo ny andimy fifito amin'ny roapolo dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga nareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Jereo tsara. Tamin'izany mbola tsy tao anaty ny fanahy masina tamin'ny testamenta taloha fa teny ivelany. Zay no natonga ny Samson rehefa tapaka ny volony dia niala ny fanahy masina. Satria tsy afaka niditra tao anatin'ny Samson amin'ny fanahy masina fa azony devoly samborina Samson dia tapahana amin'ny volony dia tafasaraka amin'ny fanahy masina satria mbola teny ivelany ny fanahin'Andriamanitra fa tsy tao anatin'ny Samson. Dia iny famarina ny tenin'Andriamanitra. Iny famarina ny tenin'Andriamanitra. Voatapaka amin'ny volony Samson, veriny rehetra Samson satria tsy teo Andriamanitra, mbola tsy afaka niditra tao anaty. Fa raha androany devoly mitetateta fetsy hoe hamitaka anao satria mety hoe nanoty ianao na nenjery ianao na nanao zavatra tsy nety ianao. Zany akory tsy midika hoe mandana manota. Fa rehefa tonga eo Satana tsy hitany ho tapahany volonao tsy azo samborina satria efa nampidirin'Andriamanitra ao anatinao izy fa tsy any amin'ny volonao tsony. Ngatsy mareteka ao n'Andriamanitra. Aza miala fa misy zavatra tiako fantatrao. Mahatonga antsika Andriamanitra tsy liana ahatonga antsika ho be fahalalana. Fa Andriamanitra liana no mahita antsika miaina ny fiainany. Ahoana ilay fiainana ny fiainan'Andriamanitra? Ny fahalalana atsika tovozina ratsaina. Fa ny fiainana tsy possible raha tsy fandresen-dahitry ny fo maniraka anao hiaina sy hanatanteraka izay zavatra voarainao avy amin'Andriamanitra. Eno iene tao edena ny azo ny fahalalana tsara sy ny ratsy no an'ny olona antsafidy. Rehefa ninana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny olona dia zao ny zavatra nahavariana. Tsisy fahatsarana voarain'ny olona tao amin'ilay azo fa faharatsiana. Fa maninona? Genesis 3:5. Andriamanitry ny fahatsarana no mamangy azy isakariva. Ka inona indray no mahatonga azy mitady fahatsarana ao anatin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Inona ny fahatsarana mihoatra no ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny Damaseva? Dia rehefa tafiditra ny fahalalana ny safidin'ny olona nanana atao hoe fahalalana ny ratsy satria namotika amin'ny fiainan'ny olona nandovan'ny zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra nahavariana. Andriamanitra tsy tena nametraka loatra ny fahafahanao miaina ny fahatsarany ao ambadiky ny fahalalana azy anananao. Satria ny devoly dia afaka miditra mamily lalana ny fahalalana ny marina ho amin'ny anganongano. Baiboly eneny tenenin'ny devoly tamin'i Jesosy hoe voasoratra hoe afaka mampiasa Baiboly sy tenin'Andriamanitra kosa Satana amin'ny lina lalana ny fifantohanao tsy hanana communion amin'Andriamanitra. Zany mahatonga ny fampianaran-diso. Ny fampianaran-diso fahafahan'ny Satana miditra tsehatra tapina amin'ny tanin'ny olona aka sy ampiditra fahalalana ho an'ny tenana avy amin'ny fihinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia mandraka androany manjary lasa tafivily lalana amin'ny fiangonana amin'ny karazana fampianarana maro be misy eto ambonin'ny tany. Ohatry ny mahafinaritra ny sofina. Inona lazain'ny pastor Felana teo? Ozy izy teo misafidiana zay zavatra ho enoinao. Militsika manao sivana ny zavatra enoitsika fa tsy ny zavatra reny ny sofintsika rehetra no asoa ny fiainantsika. Ary tsy zay zavatra reny ny sofintsika rehetra no hitondratsika ho any amin'izay lalina tiany tompo hitondranatsika sy efa ratsika mandrakizay. Dia fantatrareo ve voizina amin'izao ny resaka momba ny onction na ny ositra. Ao anaty Baiboly Jesosy mbola tsy nampianatra momba ny ositra na indray mandeha azy. Satria tsy ny ositra ny fanomezana ambony indrindra ny men'Andriamanitra ny olona fa Andriamanitra nanome ny olona ny fanahany. Ny testamenta taloha mampanantena ositra satria izay zavatra nampiasan'Andriamanitra fa ny fahafenoan'ny fahatsarana rehetra hitan'Andriamanitra sy nahafapo azy dia tao amin'i Jesosy irery. Ny fanahy rehefa niala tao amin'ny Eli na tao amin'ny Elisa dia ny fanahan'ny Eli na tao amin'ny Elisa. Fa ny fanahy ao anatinao tsy fanahan'ny Eli na fanahan'ny Jona mpanao batisa na fanahy mpaminantana amin'ny testamenta taloha fa fanahan'ny Jesosy Kristy ilay tao hoe fanahy masina. Ny fiangonana mandroso dia fiangonana mamantatra. Mamantatra ny tontolo ara-panahy, ny tenim-pahamarinana, miaina ara-mandroso amin'ny Jesosy miomana ho amin'ny fitsenana azy. Dia jenareo ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana amin'izao mety mahasosotra ny olona ilay izy fa ho zaraika any fa tsy maninona. Afaka hamaly ianao ilay voninahitra miserana sy mialevona amin'ny asa fanompoana mitondra fahafatesana.
Satria rehefa mino ianao fa avy amin'ny olona no ahafahanao misitraka an'ilay izy dia zay mahatonga an'ilay olona tsy maintsy hita dia takony hazo fijalian'i Jesosy. Inona ny fahafenona ilainao ry fiangonana ka tsy vitan'i Jesosy 4 arivo taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana? Maninona androany ny tsy maintsy mandalo? Raha vao miala amiko ianao, jenao reny asa fanompoana osotrositra reny. Raha vao miala eo ianao iza no namita 100 zavatra rehetra 4 arivo taona lasa? Ary iza no mahery ambony mahery andrasantsika amin'ny fotoana iverenany? Noho izany tsika rehetra miara mandroso mitsenan'i Jesosy. Somary orakoraka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny testamenta taloha mampanantena double portion anao. Ny fanahy roa tao amin'ny elina fa Jesosy tsy nampanantenanao onction, tsy mbola nitoro momba ny osotro zany Jesosy. Jereo koa ny testamenta vaovao, tsisy resaka anjara roa na anjara telo zany ao. Fa ny fanambaran'i Paoly ao, fanamasina amin'ny fahafenona. Andriamanitra feno ao anatinao ny tanjony filazantsara fa tsy anjara roa amin'ny double onction. Hitanao izy, misy fahamarinana tsy maintsy sokafa ny fanahintsika mba ahafahantsika tsy ho voafitaka eny an-dalana. Tsy any amin'ny anankiray eto tany ka sa hijoro anelanelana anao amin'ny Jesosy hoe misy zavatra ara-panahy any aminy tokony ho alainao. Fa ny rehetra tokony anao dia tanteraka ao amin'ny hazo fijaliana avokoa. Ka na iza anakona ny hazo fijaliana, ilaza fa olombelona manana onction avy ao amin'ny hazo fijaliana, avy ao amin'ny Jesosy, omeny anao dia mpamitaka izy. Ny andro farany Baiboly dia milaza fa mila mitandrina amin'ny fiangonana satria rehefa diso fampianarana dia diso finoana, ary rehefa diso finoana dia diso fiainana mandrakizay. Rehefa voakitika ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia narovan'Andriamanitra ny hazonaina. Dia rehefa narovan'Andriamanitra ny hazonaina dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa miveriny Jesosy tsy tena nitondra loatra izy, nifikitra tamin'ny hoe fahafahan'ny olona rehetra anapahalalana loatra momba an'Andriamanitra, fa nahatongavany nitondra fiainana izy. Satria ny hazonaina tsy voakitika. Tany amin'izay tsy nikitihan'ny Satana no niverenan'Andriamanitra. Tonga Jesosy hitondra fiainana ary fiainana be dia be. Rehefa feno ny fanamasina ianao dia midin'Andriamanitra manolotsaina anao. Manolotsaina an'izy izy? Manolotsaina anao izy. Mampianatra anao aloha ny zavatra tao amin'ny fanamasina voalohany. Dia zay amin'izay niositra Andriamanitra, nietsika ao anatinao. Tsy hoe akory tsisy ositra ianao rehefa ao ny fanamasina, fa tonga voaositra ianao rehefa ao anatinao Jesosy Kristy ary ao anatinao ny fanahany. Ny fanamasina dia ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ilay olona ny miampita ao amin'ny olona anankiray. Dia hita hoe zanaky Elisa Eli, dia hita hoe zanaky Mosesy Joshua. Any amin'ny testamenta taloha zany dia hita hoe ianona zany ny ray ny anona, any misy an'izany. Fa amin'izao vao tonga Jesosy, aza vela isy olona anankiray. Fa raha misy niteraka anao ao amin'ny filazantsara dia rainao amin'ny finoana izy. Fa ny raintsika ara-panahy dia Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalany dia miara-miombona ray amintsika satria tonga zanak'Andriamanitra andao itetanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Dia inona ny zavatra mitranga? Dony hoentiko anatin'ny fotoana fokelitsika vetivety hoe inona ny zavatra mitranga. Tonga ny andro Pentekosta. Ny andro ny Pentekosta fa tsy azo antsoina hoe Pentekosta ny filatsahan'ny fanahy tao amin'ny mpianatra. Hoe tsy zay fanamasina dia mifahendrena tsara androany, mba tsy teniteny foana fa teniteny tsara ary marina ny zavatra tenenina. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Tonga ny andro Pentekosta, ny andro ny Pentekosta dia tonga teo amin'ny fiangonana mandroso dia fiangonana manaikijoro eo amin'ny antom-pisiany ilan'Andriamanitra azy. Dikany hoe Pentekosta dia hoe fahadimapolo na koatsina hoe jobily. Soavana tao mpamindrapo dia midikako hoe taon-jobily. Tamin'ny andro Pentekosta zany ny tonga eto ambonin'ny tany jobily ho an'ny olombelona rehetra, satria osy izy ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Joely. Amin'ny andro farany, ny andro tsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Rehefa Andriamanitra manapa-kevitra ny hanome ny fanahy ho an'ny nofo rehetra dia manana tsirairay avy izay rehetra mivory tao amin'ny efitra ambony rihana.
enoy ity famarinana ity enoy ity famarinan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Dia ny Pentecoste koa raha jerena tsara any amin'ny testamenta taloha ny boky ny Exodosy, ny Pentecoste dia le vanim-potoana nidinan'ny afo tao tendrombohitra Sinay, nanomezan'Andriamanitra ny didy folo tamin'ny soratanany teo amin'ny vatolampy fisaka ho an'i Moïse. Vakitsika ny Exodosy toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahavalambin'ny folo Exodosy toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahavalambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy vakina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita. Exodosy toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahavalambin'ny folo. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay misy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tanan'Andriamanitra. Tamin'ny vato fisaka ilay izy narotsaka nomen'Andriamanitra ho an'i Moïse. Dia io zany tafiditra ao anatin'ny fetin'ilay atao hoe Pentecoste jiosy. Ny fety kristianina tsy Pentecoste fa filatsahan'ny fanahy masina namen'ny mpianatra rehetra tamin'ny andron'ny Pentecoste io. Noho izany tsy Jerosalema ray manontolo no nilatsahan'ny fanahy masina, fa tao amin'ny efitra ambony rihana nisy ny fiombona ny mpianany any. Andriamanitra dia Andriamanitra ny vanim-potoana izy. Nokendren'Andriamanitra hifanandrify tamin'io Pentecoste io. Jiosy io ny Pentecoste nandatsahany fanahany. Ary tiako fantatrareo fa ny jiosy tsy mino an'i Jesosy ho Mesia mandrakandroany, fa mbola miandry Mesia ry zareo. Noho izany tsy misy dikany amin'ireo jiosy izay judaisme ireo, Mosesy ihany nanome andohany. Satria tamin'izany dia 15 jours taorian'ny Paka no nakalazana an'izany fety zany. Ka ny jiosy rehefa tsy nino tsy olana. Fa zao Andriamanitra makany amin'ny camp-ny olona zay raha diky tamin'io andro Pentecoste jiosy io no teraka ny lalàna, nanoratana teo amin'ny vato fisaka ny didy folo. Atsangano tana zay mandrena. Dia zao io didy folo mikofian'Andriamanitra tamin'io daty nanomezany lalàna io koa, ny daty nandrotsahany fahasoavany amin'ny alalan'ny fanahiny ho an'ny olona. Ny dikan'izay mitovy ny date de naissance ny lalàna sy ny date de naissance ny fahasoavana. Tatsika ety an-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ao dia ndao antsika me ohatra kely anankiray. Voalazantsika teo fa ny soa dia nanoratra teo amin'ny tany izy. Mba avakio kely any iando, mba aseho kely ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Jaona toko fahavalo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Zany nolazay ny akany fanahy azy tamin'ny Maria Magdalena Toram-bato, mba azahoany izay hiampangana azy fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Andininy fafito. Ary naharitra nanontany azy izy ireo dia nitraky izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota teo aminareo no mitorava vato azy voalohany, dia andininy fahavalo dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Dia ndao révélation tsotra. Rehefa nidin'Andriamanitra tao Sinay nanome ny lalàna, ny ratsan-tanany teo amin'ny vatolampy. Ao fa rehefa nanoratra tamin'ny tany Jesosy teo amin'ny fasika ny tanany. Inona ny différence an'ilay izy? Le vato nanoratany tamin'ny niona tamin'ny Mosesy no nipiteny ho tonga fasika anoratany eo amin'ny tany. Dia inona ny réaction ny Jesosy rehefa nitraky izy taoriana nanoratany tamin'ny tany teo amin'ny fasika? Nitraky izy dia niteny tamin'ilay vehivavy, tamin'ilay fariseo, zay tsy natao taminareo mitorava vato azy voalohany. Dia nitodika izy nijery an'ilay vehivavy. Nisy nanameloko anao ve? Ny foanany ho tonga ny dikan'izay ny condamnation tsy isy tsony ao amin'ny Kristy fa izay nomena amin'ny Mosesy lasa famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy marety haiko n'Andriamanitra. Inona ny tianao ambara? Tsy hoe manome permission anao zany alota. Ataovindreo tsara ny tanan'izay miaina. Fa zao ny anahana amin'ny alalan'ny fahafantarany fa tsy misy fanameloana ao amin'i Jesosy, fa mandroso izy mifikitra, miaina, mifamelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny tsy fitohizany intsony, miaina amin'ny fahalotoana sy faharatsiana ary izay zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Ny fahasoavana
tsy nomen'Andriamanitra mba hatonga antsika anararotra ny famindram-pony anota aminy. Fa ny fahasoavana velarin'Andriamanitra ny famindram-pony, fa ny foanany ny fanamelohana mba hahafahan'izay rehetra mino azy amin'ny alalan'i Jesosy mandray famelan-keloka maimaimpona. Noho izany ny antony nahatonga an'i Jesosy namotika an'le vato dia zao, mba hahatonga anao androany ninona faharatsiana vitanao teto ambonin'ny tany aza manamelo tena, fa tsy misy fanameloanao amin'i Jesosy, fa mandiny tena dia miverena mba ho avela ny elokao noho ny fahasoavana. Alleluia. Ka ny kristianina mandroso dia mahalala fa rehefa eo ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miovy izy. Andriamanitra zany arakaraky ny androsonao no anamboarany ianao. Mijoro avolombelona izy mivady teo ny amin'ny zavatra nitranga, tsy mora zany, tsy mora ny atsika an'izany zavatra zany. Ary mitsotra marina aminareo ho an'izareo sy lahatra miaraka amiko, za tsy mpanao an'ity fanontania daholo mpiara-mivavaka ato amin'ny asa fanompoana miaraka aminay, fa jamais manao fanetana an'izany. Fa reko ao anatin'ny foko, reko ao anatin'ny foko, reko tena ao anatin'ny foko. Andaotsika tena hiara-miompo amin'ny zareo. Zany ny atao hoe fakatiavana, fifanohanana, mitiafa mafy ao n'Andriamanitra. Resy lahatra ianao. Tsy mpanao an'izany tena reko ao anatin'ny foko. Anao zavatra tsika ho andry zareo. Zay tena ao anatin'ny fonao dia tena ataovy am-pitiavana. Aza sina problème, aza sina. Raha ohatra ka tsy resy lahatra dia aza manao satria zay le fiainantsika. Tsy famporisihana amin'ny resa-bola le izy. Tsy rakitra tatazana le izy. Zareo tsy nitenena an'izany. Fa reko eto le izy. Ny amin'ny fitiavana dia tsy vitanao zany hoe tsy hanao zava manapatsapana hoe mba voatata amin'ny alalan'ny fiasiana izy mivady. Atsangany ny tanan'izay banandrian'izay. Raha mba renao zay zavatra zay, ndao tsika tsiaro am-pitiavana andry zareo ao anaty fanatitra rehefa avy eo. Farany amaranako azy. Ny andro Pentecoste dia fotoana anankiray nanehoan'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'ny fiombonan'ny mpianany dia misy zavatra miova. Misy zavatra miova eo amin'ilay toerana. Eo ny anovan'Andriamanitra. Raha vao tsy misy union, tsika zany tsy afaka mifanipaka ohatry ny valalakarony zany. Fa tsika tsy maintsy miompo miara-mandroso ao anaty fanompoana anankiray. Amen. Fanompoana tia n'Andriamanitra, matahotra n'Andriamanitra, mametraka lara-pahamehana amin'ny fiainam-pahamasinana, matahotra n'Andriamanitra sy mijoro amin'ny fahamarinana. Mandeha tsara ianao manaja arakaraky ny androsonao no alalanao hoe mamindra fo amiko Andriamanitra, asa tonga dia manamelo tena dia mitsoraka any dia tsy hita. Rehefa mipotehany Jesosy le vato dia nataony fasika indray ny nanoratany tanany fa tsy teo amin'ny vato ohatran'ny tany amin'ny testamenta taloha intsony. Satria tonga amin'ny fotoanany grasy io zay zokiny rehetrarehetra reny aza manamelo tena aloha, fa raha mbola eto ambonin'ny tany ianao ka miaina misy antenaina. Ny fanantenana tsy napetraka Andriamanitra amin'ny abetsahan'ny zavatra ananana, fa ny fanantenana napetraka Andriamanitra ao amin'ny fiainanao mbola io ianao. Dikan'izay raha mbola io ianao dia mbola tsy mifarana momba anao, ary afaka anao zavatra lehibe ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary mbola vonona ny tantana sy ampijoro izy andao androso saty zany ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika aloha no fofantanantsika any lanitra isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka anao zay raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tamin'ity fotoana androany ity, sotra ny amin'ny teninao manaitra anay, amin'ny teny mpahamarinana mampijoro anay mandrakariva alala fiainao le Andriamanitra zay nanome teo ny Pentecoste tam'izany any Mose sy ny tonga Pentecoste ho anay. Satria sady sorony ianao mifanatitra ianao ihany koa le nitsangana, mbola ny fanahinao indray no nomenao ny olona tsirairay avy. Mampianaranay mba ho fiangonana teny hifankahita amin'ny fahafenonao, ary ny olona rehefa feno ny fanan'Andriamanitra be fitiavana tia mizara ny vokatry ny fanahy no miboiboky avy ao aminy. Satria zay no nanambaranao tamin'ny Ezekiel fa rehefa ho avy ny fotoana ao anatinay ny fanahinao dia zao lasa mitandrina ny fitsipika eo zay ka manaraka an'izany. Satria mora tarihana rehefa ao Andriamanitra. Aza vely zay ho avezivezy ny fampianaran'ny diso ny sainay ka eritreritra indrandra double portion any amina mpanompon'Andriamanitra ampiasainao. Tsy atompo, tsisy double portion raisinay ny amin'ny olona, fa Saint-Esprit en plénitude nomenao anay, fanamasina ny fahafenona nomenao anay. Rehefa feno Andriamanitra zay ka manapatsapana ny fisin'izany ao anatinay dia
tonga miova ny toe-ponay mifanaraka amin'ny sitraponao ary tsy lalandiso no andehananay fa mifanamasina zay satria zay tary amin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra oka ny fiangonana sy ny zanaka tsara avy zay tonga eto androso miaraka amin'izany fahafenoana zany ary ianao no metaka ny vision ao aminy satria baiboly dia milaza fa rehefa milatsaka amin'ny fanan'Andriamanitra dia zanaka reo lahy hita fahitana meny fana le vision tsy vision avy any ivelona eo amin'ny nofo no entina confirmenao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mametaka vision ao anatin'ny olona mba fanamasina mandateraka an'izany eo amin'ny fiainany ko androany Andriamanitra oka ny afo ny fananao irehetra ao anatin'ny tsirairay avy oka ny afo ny fananao anovanay tsirairay avy oka ny afo ny fananao atonga nay akala ota fa oti ny fahamasinanao satria rehefa feno anao zay ao anaty dia lasa karazan'olona tsy mandeha amin'ny fisainany zay maha-olombelona fa mifo tarihan'ny fanahy mandrakizay aoko voatany tsirairay avy androany amin'izany teny fiainana zany voninahitry ny ray zanaka ary fanahy masina amen ndao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra halleloia asioteka mafy be ho an'i Jesosy asioteka mafy be ho an'i Jesosy alléluia merci beaucoup pasteur teny Jesosy tompoko tena mandroso masoteona vetivety dia mino fahitantsika ny tompo aza mbola mandeha ezaka ho accélérena ny zavatra rehetra mbola misy programme sain'ny tompo atao fa mandroso hoe tsy mijanona hoe tsy miemotra hoe fa mandroso hoe tiaka mafy ho an'i Jesosy Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy mafana ny afon'Andriamanitra nizaniza tonga amin'ny afon'Andriamanitra dia tsy maintsy mitsonika avokoa ary miova ny endriky ny olona tia mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria ny afon'Andriamanitra dia manitsy ny fonao hitovy amin'ny fon'i Kristy asio fitehaka mafy ho an'i Jesosy endry loatra Andriamanitra tsy navelany tahaka tamin'ny andron'ny Samsona ny zavatra nitranga fa mba eritrereto marina nera ohatra ka tena hoe tsisy nikitika volontsika rehetra fivorian'ny olona be volo be daholo zany teto satria sady tsy azo tapahana ny volonao tsy azo kitihana ny volonao satria ao amin'ny volonao ny hery fa endry Andriamanitra anatin'ilay tsy afaka kitihan'ny olona no ametrahany tena sarobidy indrindra dia ny fanahy masina sy tiaka ho an'i Jesosy ninona zavatra mitranga ny fiainantsika dia misy fanapa-kevitra tokony raisinao aza miala amin'i Jesosy na mafy na mora na ohatra amin'ny malefadefaka na ohatra ny tady ho laninao ihany dia tena miankina amin'i Jesosy foana tsy ny fampiasanao sandry no mampiova zavatra fa ny fampiasanao lohalika eo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa tena mandingitsika rehetra dia zao rehefa mandohalika ianao dia tahaka ny mandroso ary tsika dia mahafinaritra be satria ny olombelona irery ihany no créature rehefa mandohalika dia mandroso ny fanefanao ny zavatra anankiray amin'ny lohalika dia anampy anao androso akeo amin'ny dingana makao amin'Andriamanitra ataontsika ity hoe Jesosy nasarotra aza ny lalana makany dia zao ny fanapa-kevitra tsy hiova zany mihitsy ninona zavatra mitranga na inona feo mety re sy ohatran'izany dia ny feo anao Jesosy no maiko lanja satria ny foko sy ny fonao efa langage anankiray tsy hoe langage samihafa fa efa ny teninao mihitsy ny nanamboatra ny foko dia zay lazainao no manitona fa zay lazain'ny zavatra rehetra tsy mampiraika ahy intsony aza anato ny tany ataontsika iteny hoe Jesosy atolotra anao amin'ny fiainako minao fa afaka manova ianao androany alleluia nasarotra aza ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitrany nao fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany nasarotra aza lalana mankany an-danitra nao fisetrana zay tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy hoany
fiainako hoanao hoanao nasarotra azy Jesosy a nasarotra azy nasarotra azy ny lalana mankany mankany andanitra no fisedrany tsy maintsy ho lalovana tsy asakana tsy hoany fizandroso foana ino amanolo votsy emotrao fanaraka anao tehirizo ao mandrakizay hazony ao raisiny fiaina tananao ny azo nanay tsara ray avy Andriamanitra. Alleluia. Ny olona tena ty dia olona mahafoy. Ny olona tena ty dia tsy mipetraka fotsiny, fa ny olona tena ty tena manolotra fitiavana amin'ny fony ray manontolo. Araka ny teneny ray aman-drentsika teo, raha misy ny zavatra napetraka ny tompo anatin'ny fonao efa mandeha ny fitatazana, ataovy izay aniran'Andriamanitra anao no ataonao androany. Azamanao mihoatra sao sanatria tsy izay ny ao am-ponao, fa aoka ilay fonao ny teny. Aoka tsy ny olona manodidina no hiteny anao, fa aoka ny fonao miteny anao. Fanomezana dia fitiavana. Fa illustration fotsiny zavatra ivelany, fa tena fanomezana, tena fitiavana. Jesosy omena ianao Andriamanitra ny momba ny rehetra. Tano mafy tehirizo mandrakizay azony ao Jesosy raisiny fiainako hoanao tano mafy tehirizo mandrakizay asitiaka mafy ho an'i Jesosy Kristy irery any. Asitiaka aza velitsatra mihitsy ny fitiafanao ho an'i Jesosy irery any. Alleluia. Izy amintsika ny afa-po amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainana tsaka ny tanana. Alleluia. Ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy any. Ny fahafampo tsy ao ambadiky ny zavatra hitan'ny maso, fa ny fahafampo izay mahatonga izy hoe afa-po afaka mihitsy ny fonao. Alleluia. Fiovanana anatin'ilay izy fa tsy zavatra ivelany. Tsy misy ny fiara tsara be tsy mitondra fifaliana, fa matoa mitondra fifaliana ho anao ny fiara tsara be satria izay efa ninofisinao. Fa manofisa ny tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Tsy afaka ny faliny amin'ny Jesosy ianao
tsy afaka ny hoafa-po amin'i Jesosy ianao raha tsy mpibanjina an' Jesosy. Mibanjina an' Jesosy izay tompony finoanao sady mpanefa azy irery ihany. Taontsika mbola hitehaka mafy ho an' Jesosy. Halleluja. Raisitsika Iarlanto. Halleluja. Falamiarabanareo rehetrarehetra dia manona aminareo ny fiadanan'i Jesosy a. Faly be miaraka aminareo androany a. Faly ihany koa manohana ny pasteur Jos, pasteur Felana. Jesosy aneno omba anareo mandrakariva. Dia ngamba tsy tara raha ohatra hoe izao tsika mba mifampiaraba hoe tratra ny Pentecoste. Mba teneno ilay manodidina anao hoe tratra ny Pentecoste ianao e. Tsikitsarisa tratra ny Pentecoste ianao. Araka ny teny pasteur Njiva teo hoe zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia tokony hahafa-po antsika satria zavatra rehetra ataony dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina fa raisintsika amin'ny fisaorany. Dia ninona mitranga amin'ny fiainanao dia tokony hiteny amin'Andriamanitra foana ianao misaotra Jesosy. Pasteur Jos, pasteur Felana tena hoe nisaotra an'Andriamanitra. Dia andao koa tsika mba hisaotra an'Andriamanitra na tsara na tsy mahafinaritra na mety hoe mampasoake be dia misaotra an'Andriamanitra foana. Dia hiteny foana hoe naiza naiza hitondranao tsara. Na tsy takatra ny saiko aza tsara. Dia anatin'ny tirity dia andao mba hilasintsika amin'ny finoantsika hiaraka hiteny hoe naiza naiza hitondranao tsara. Miteny hoe naiza naiza hitondranao dia nareo mamaly hoe tsara. Ao ao rahaventsika hoe naiza naiza hitondranao na tsy azoko an-tsaina ny fitondranao dia tondra fiadanana hoaie. Dia misy azay toy ankely zay hoe tsara hitondra fiadanana hoaie. Daholo mba miaraka ataontsika mpitsangana n'izay zavatra izay mba tena tenentsika amin'i Jesosy hoe tena tsara tokoa Jesosy ao veritsika hoe naiza naiza hitondranao na tsy azoko an-tsaina ny fitondranao dia hitondra fiadanana hoaie. Dia mba ampitsika tanana kely hoe tsara ao naiza naiza hitondranao na tsy azoko an-tsaina ny fitondranao dia tsara hitondra fiadanana hoaie. Ataontsika horakoraka mafy be ho an' Jesosy e. Ataontsika hiteka ho an' Jesosy ary. Afaka manaraka anay nareo
Versika amin'ny finoantsika iray manontolo hoe naiza naiza hitondranao na tsy atsoko an-tsaina ny fitondranao ay dia tsara hitondra fedanany oay tena ataovy avaom-ponao mihitsiny hoe naiza naiza hitondranao na tsy atsoko an-tsaina ny fitondranao ay dia tsara hitondra fedanany oay dia batomboka aloha leo akaikinao hoe mbola voniteran'ny tompo ve ianao hoe mbola vonina andio an'ny tompo ve ianao e asa avy metsetsika kely izy mbola vonina andio an'ny tompo ve ianao misy tsy metsika metsika etsy tsara hoe mbola vonina andio an'ny tompo ve ianao e tatsika irakoraka mafy be an Jesosy fa mandatra
afaka masiteranareo dia izay ilay afatra avy amin'Andriamanitra hoe ataontsika ho afa-po foana amin'ny zavatra ataony. Mora be ilay miteny hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa mila toe-po manaiky an'Andriamanitra manatanteraka an'izay hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria lanto halleluja mangataka générique azafady vao mivoaka. Le générique anankiray safady anto iza mifaly atao amin'ny fety mpianakaviana le hoe mila manana vision. azo fitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Halleluja. Mety ho gaga ianao hoe ity rangahy ty koa tena eny efa izay moa izy aloha raha izay fa rehefa mivavaka ao an'ity tiaka ao an'ny tompo ary rehefa nivavaka ao an'ity séminaire ty dia napetraky ny tompo tatao anatiko hoe amin'le session le ty zao dia asainy manao an'izao tenue zao mba ampahafantarako anao ampahafantariny ianao fa amin'ity taona ity hanao chantier amin'ny fiainanao ny tompo. Ny fiainam-panahy aloha no atsangana. Isy rénovation na fiainam-panahy. Amen. Ary satria izy mpanao chantier anao zavatra ndray tena mino mafy be manao ty satroka ty mba raba vita le toriteny fa mba raisy le halleluja miaritra be tsika ho anao zay le zay miara-miaritra miara manambonatra miaraka ny tena fiaingany ty sy ny fiaingany ty. Halleluja. Mila manana vision. Tena kaikinao mila manana vision hoe tsy possible za mandehandeha gôny zany hoe ny olona mandroso dia mandroso araka ny vision satria tsy dia tsara ianao hoe mandroso fotsiny dia hoe andeha ho aiza dia hoe mandroso fotsiny tsy mety zany. Mila manana vision. Halleluja. Mareta kely fa tsy ela be ka efa ho ataoko ny zay accélérena an'le izy na zao pose zao ve tsy mahafatifaty anao mba mareta kely fotsiny. Ny vision dia sary ampahitan'Andriamanitra. Misy vidéo zay mba tiako alefa ny andro Genesis 15:5 ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama zareo lanitra izy mikintana dia nanomboka nanisy Abrahama ray roa iny isy nandalo telo efatra tsy fo izy. I Abrahama amin'io mbola tsy niteraka na zaza ray aza. Toy izy Andriamanitra hoe hanao chantier eo amin'ny fiainanao fa omeko zazalahy ianao ary ataoko maro anako nareo. Amen. Andriamanitra no mampahita vision. Ny vision dia zavatra tena ilaina be satria ny Baiboly dia miteny fa atondraka anara-po amin'izay tsy izy ny olona rehefa tsy manana vision. Ary mahatonga asain'Andriamanitra manao azo akanjo zao satria raha ho atsangana ny fiainanao dia mila fantatra hoe endrika ahoana ny tian'Andriamanitra nanganana an'le fiainanao. Tsy hoe atsangana fotsiny rangahy dia izay mitsangana eo dia mety ka ampahafantarin'Andriamanitra anao ohatra izao le tiako hananganana anao, tiako handrosoana anao, nampandrosoana anao. Tia hanangana toetr'Andriamanitra ny fiainantsika, tia hanangana olona tsara, tia hanangana mpivady mifankatia. Taova amen. Tonga dia mitsirapaka iny aloha. Halleluja. Tian'Andriamanitra ho mpianakavy mifanaja, mifankatia, mifanohana, mifampitantana ho any an-danitra. Andriamanitra tena manome vision. Vidéo manaraka sodra tompoko ohatra zao mipozika dia rainy Jesosy. Merci Jésus. Plan sampy-fiara men'Andriamanitra ny Noa. Tsy mampino satria Noa mpamboly, mpanao tany-boaloboka, fa nomen'Andriamanitra. Plan tabernakely men'Andriamanitra Moïse, nefa Moïse mpiandriondry. Nomena, tonga dia nomena hoe ohatra zao le plan. Ny plan ny tempoly men'Andriamanitra ny David ary ny tanterahany Solomon. Ka tia laza aminao fa ny Andriamanitra ny vision, Andriamanitra ny plan, ary Andriamanitra ny asa. Misy formule zay menanao androany.
Vidéo manaraka. Next video. Ohatr'izao izy a, ny atao hoe fahitana. Trano tsara tarehy, sidisidina ny voninkazo. Henoko ery ny anitra zany. Fa raha ho tonga amin'izao dia mila manao plan. Ary dia soratana plan. Tsisy azoko fa misy expert zany eto. Alléluia. Ary rehefa vita ny plan dia miroso amin'ny asa. Anao zavatra ny tompo amin'ity taona ity. Tsy eo amin'leritreretina fotsiny anamboatra ny salon anay zany ny tompo. Ho ataony ihany iny. Fa mifananganana fiainam-panahinao. Io le formule, vision na fahitana ny zavatra ampahitan'Andriamanitra égale plan na fievitra plus asa mitohy isan'andro. Amen. Zavatra tenin Jesosy eo Matthieu 17:9 ozy izy. Naran Jesosy aza milaza amin'ny olona ny fahitana. Ambara-pisehoany résurrection. Zany hoe ny fahitan'Andriamanitra anao zany dia tian'Andriamanitra ho tehirizinao ho anao ambara-pahatonga ny fotoana anatanteran'Andriamanitra an'ilay izy. Isaia 5:7-8. Naran Jesosy fa zao lazainy Jehovah izay nahary lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory namoronany azy, fa nataony ho nenana, izany Jehovah ary tsy misy hafa. Vision n'Andriamanitra momba ny tany ho tany voalamina misy endrika ho nenana. Rehefa nanao ny planin'Andriamanitra dia efa namina viana izy, fa izy sy mifototry ny tany ary izy ny andre ny tany, fondation et pilier de la terre, dia fototry ny lanitra sy andre ny lanitra, fondation et pilier du ciel. Vavahadin'ny lanitra sy varavarakely lanitra, zay aloha no hitako. Mbola tsy nahita hoe vavahadin'ny tany. Mandamin'Andriamanitra ary ny tao anatin'ny asa natateraka ny asa-pamoronana, inona nataony voalohany tamin'ny Genesis toko voalohany, 1:7. Ny teny nampiasa vava. Avy eo izy rehefa mola volany Adama sy Eva dina nataony. Nanao, nandamina. Solomon iankoa video manaraka. Zao ny teneny ampitokoteny toko faharoa. Ozy izy hoe te hisotro ranom-boloboka ozy izy. Amidika amin'ny teny Baiboly dia divay moa fa ny divay amin'ny dictionnaire biblique dia jus de raisin. Dia zao rehefa ny sainy Solomon ao amin'ny pitokoteny toko faharoa hisotro jus de raisin dia nanao planina anangana tanim-boloboka. Minao fa manaraka tsara tsika ao anatin'izany. Ao anatin'izay planina ny tanim-boloboka izay dia reto avokoa ny zavatra tsy maintsy efa lamina, zay le planina. Ao anaty planina io anorina tanimboly ho asiana fefy, asiana tilikambo fiambena sao dia misy mangalatra ny voaloboka, asiana lavaka famiazam-boaloboka na wine press amin'ny teny English, zany hoe fanapotserana voaloboka. Ary tamin'izany zay be tongotra no voatendry anao an'izay asa manakaja be zany taloha. Zany hoe raha tamin'ny andro zany dia voatendry zany tsika anapotsipotsitra ny tena jus de raisin aroso aminao rehefa avy eo. Alléluia. Ary ny trano fitehirizana ranom-boloboka koa dia ao anatin'ny planification. Ny asa tikanao hianatra tsara n'ilay izy. Miasa tany manala an'izay vato manelingelina, mamboly, mikolokolo, miambina, mioty, manapaka ny rantsana izay tsy mamoa, manapotsitra an'ilay raisin rehefa masaka. Alléluia. Ny planina, satria vision égale plan miaraka amin'ny asa. Ao anatin'ny planintsika no mandrafitra ny refy, ny isa, ny alehibe, ny fisiniriana, ny fototra, ny mety ho endrika ivelany, na mety ho endrika anatiny. Zany hoe karazana fidiranao miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny atsipiriany amin'izay tian'Andriamanitra ho atsangana eo amin'ny fiainanao. Raha ara-toetra zany dia ao amin'ity planiny ity Andriamanitra manamboatra anao hoe tsy kizitina, malemy fanahy, be famindrapo, matanjaka be ny famelan-keloka, mihevitra ny hafa, tonga dia tena tsara toetra, tsara fanahy, tsara saina, tsara maso, tsara fomba fijery. Alléluia. Tena sarom-pian'Andriamanitra ary te hanangana zavatra eo amin'ny fiainantsika, satria tian'Andriamanitra hijoro ny fiainanao. Ny asa dia tsy ozona
fa ny asa dia fitohizan'ilay vision nataonao planina. Zay mahatonga ny olona tsy marisky asa satria tsy manana vision izy ny amin'ny fiainany. Tsy fantany vision n'Andriamanitra momba azy, dia raha tokony hanangana tamboho izy dia lasa mianika tamboho. Mazava ve? Raha tokony ohatra anazy izy manao maçon manangana tamboho dia lasa eny ambony tsy eny ambony maçon fa eny ambony rindrina. Tsy mahazo maka eny ambony maçon izy eny ambony rindrina. Hozy Jesosy eo amin'ny Jaona 5:17. Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary zako miasa. Ny Andriamanitra eo dia Andriamanitra miasa. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy maneho ny finoantsika amin'ny alalan'ny asa. Tsy mety ny mandehandeha fotsiny amin'izao. Mila manana vision tsika avy amin'izay notenenin'Andriamanitra. Mila mahay mametraka planintsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary mila miasa ampinoantsika eo amin'izay tendren'Andriamanitra. Zany hoe tsy mety raha toa ka hiasantsika tsisy planina. Miasa fotsiny dia miaika maraina dia miasa dia mody hariva dia reraka dia voamaraina dia miasa dia avaizina reo avy miasa fotsiny. Tsy tsara zay. Ny tsara fantatrao ny antony iasanao satria fantatrao fa antom-pisianao eo amin'izay ilàn'Andriamanitra anao, azonao anompona ny hafa. Ny prinsipa mantsy dia tsotra be, misy zavatra anananao zay tsy ananako dia ilaiko zay ary le ananako ilainao. Tena hoe kekinao misy zavatra anananao zay hoe tsy ananako hoe fa ilaiko le izy hoe. Dia misy zavatra ananako zay hoe tsy anananao ilainao. Misy olona zao eto mahay manao sambos. Andray fantatronga zareo tena tsy mahay an'izany mihitsy fa ny haiko mihinana an'ilay izy. Ka ifampizarany mianaka izay fahaizan'izay. Izy mahandro manendy za tonga ny mihinana. Mifampiankina. Marina Andriamanitra mamangy amin'ity takarivo ity. Tian'Andriamanitra ianao ahita zavatra miaraka aminy. Afaka hita ve ianao fa nareo menakavy any an-danitra. Afaka hita ve ianao fa nareo menakavy miova miandra mpiambenana amin'ny fiavian'i Jesosy. Afaka hita ve ianao fa isy fiovana azo tsapaitanana amin'ity taona ity ara-pifandraisana ao amin'ny tokantrano misy ianao eo. Afaka hita ve ianao fa eo Jesosy anova nareo menakavy rakorotambelona hatramin'izay tonga dia milamina mahafinaritra be amin'ny fotoana ampandrosoanao an' Jesosy. Tsy mahazo tena amin'ilay fotoana le mbola tsy poinsa ihany no mahafinaritra io. Non. Tsia. Zay no tongavako eto anao chantier ny tompo possible nareo efa mandroso ny taona efa isaina ny tompanambadiana fa mijery azy ianao dia mbola miteny foana hoe chérie, inona no nataonao androany ohatran'izao ny paozinao? Vao mifotonga dia tsara tarehy. Alléluia. Rehefa amin'i Jesosy ianao dia afaka miteny ohatra hoe endreny atsara amin'ny faharoram-bavanao. Satria izany faharoram-bava zany tsy hita rehefa mbola tsy manambany. Oui. Rehefa miroso ao amin'izay hitanao daholo ny zavatra rehetra asain'ny tompo hitanao. Ka ny vision tian'Andriamanitra omena antsika dia izy. Hébreux 12:2 mibanjina sy mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Bon appétit bro. Efa mezaka mihitsy tsy mifantokanika. Mifantoka any amin'i Jesosy sika. Misy namoaka goûter tampoka anatin'ilay fotoanan'ilay toriana. Raha pro, oh là là. Tena kekinao afaka hitan'i Jesosy ianao hoe isan'andro isan'andro ataovy ny planina. Ahoana no ahafahanao mahita an'i Jesosy isan'andro? Mampiomana ny fonao ianao adio. Satria hozy Jesosy sambatra izay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Karaha tsy inona fiainana efa nanty izy koa ny adio am-po eo karaha tsy ianao mihitsy ny antefan'izany message zany. Ok, ianao adio am-po fa afaka hita an'Andriamanitra ianao. Ka izy ne paster ndraso aloha nandratrany izy. Tsy azonao antsaina zany hoe blessure intérieure profonde zany. Ny Andriamanitra ao afaka miditra hatrany amin'ny lalina indrindra anasitrana an'izay heverinao fa tsy azo tranona. Miditra teto ianao maratra, voaketo ianao sitrana.
Zany no fahaizan'i Jesosy. Aza hoentina miala eto le ratra. Ay, tena nafinaritra be tena le tenuen'le rico izy aloha tena tonga dia chantier tena ay. Aza zay no tadidiana. Fa le Jesosy milaza aminao fa miala eto ianao tsy tokony hisy vesatra. Tsy mbola nahita hoe ateriny eo amin'le chantier le Simon dia rehefa avy apetraka dia andeha ho dia hoentiko miaraka amiko modatra aloha ty. Mpangalatra le anarana zay. Alleluia. Apetrao eo amin'ny tompo mivesatra. Fa matoa Jesosy maniraka manao zao akanjo zao. Dia teneniko anao mizara raha mahita amin'ity solomasy ity zao dia noho ny aminao sy ny tompo dia eto aloha. Fa te hilaza aminao misy dikany mba raisy le fahasoavana zany. Anao zavatra Jesosy matoa mampanao an'izao fotoana androany arivo tao. Tena tonga dia raisy fotsotsotra zao na tsy takatry ny sainao azy. Ho amboary io fiainanao io. Ho atsangana io fiainanao io. Rehefa avy eo aza miala sy teka ho an'i Jesosy ary. Ya, je vais pas chanter hein. Fa tsy raha akory. Alléluia. Sy teka ho an'i Jesosy aloha. Alléluia. Mahafinaritra rehefa misy zavatra miova afahanao matsapa ny zavatra tian'Andriamanitra ho takatrao. Isan'andro dia misy ohatran'izany foana fa eny amin'ny olona manosika sarety ianao dia misy hevitr'Andriamanitra tiana tongavanao. Rehefa miray fo amin'Andriamanitra ianao dia ny zavatra tian'Andriamanitra tiaka ho an'i Jesosy. Andray an'i Joariel tsika anao hirana tehaka sy orakoraka be voninahitry Jesosy ireriany. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombé, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie en lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien et regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler,
Jesosy! Ny lehibe tamiko teo. Solo akanjondray izy. Joro vavolombelona. Tamina metraka ny daty ny séminaire dia nomeny Jesosy kiraro. Ia! Vaky le trano. Tazana teo amin'ny fitaora kiraro ah. Satria izany teny tamin'i Jesosy. Io teny izy tsara tarehy be io ah. Amin'ny séminaire io vao anaovako. Tsika zany ohatrotro izany. Dia mipirina tsara le izy. Fa vaka ny trano ny tazanako. Indrera ny kitro lasa, ny kiraro lasa. Lasa le izy. Tena teo ah. Marina fa misy tsy lasa reto ah. Fa inona ka le nanao misava ny tany an-tokotany. Akory ny agagako. Ny sachet teo. Sachet mandoto zaridaina izy zany. Jerevana le sachet. Tao izy mirahalahy kely. Ty séminaire ty. Tiany Jesosy handraisanao zavatra. Tiany Jesosy hifandraisanao aminy. Tiany Jesosy hikasiana anao. Fa tena hoay Jesosy ho anaovako ty kiraronao ty. Endreny atsara ny tongotry ripitory filazantsara isiny kirarony. Anao ny voninahitra Jesosy tanteraka soamantsara ny antony le nitenenina taminao hoe amin'ny séminaire no anaovana dia hoe sorina amin'izay. Générique. Asiteka kosa rangavanareo kosa izy. Aleo averina fa tsy hita tsara le kamatatra. Session farany. Luc 9:62 zao tenen'i Jesosy. Tsy misy olona mitana fangady tarihana ka mierika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena mila mifantoka isika amin'izay dingam-pandrosoana tian'Andriamanitra irosotsika. Anisan'ny tsy mampandeha zavatra dia tsy hifantohana le izy. Fa rehefa hifantohanao io mitsangan'Andriamanitra, manamarina ny teniny mba hifantohanao io mitsangan'Andriamanitra, manamarina ny teniny mba hodiventiny zay natsakaina zao filaza. Amen. Hoe azo tsapaitanana ny vokatra le izy. Ny atao hoe mifantoka, tsy misaina fa tsy zavatra anankiray, tsy varimbariana, tsy mitoditodika, tsy mierikerika, tsy mandany hery sy fotoana amin'ny zavatra, tsy mampandroso eto ambonin'ny tany. Fantatrao fa hiala eto ianao. Ozo misy miteny zay tsy miala eto zany. Mpivahiny eto ianao. Fa tiany Jesosy. Dia tsy tiany Jesosy ianao tavela eto satria tsy eto ny tokony efaranao. Fa izy Jesosy raha handeha hozy izy dia amboatra fitoerana ho anareo. Ary any amin'izay hitoerako ny hitoeranareo ihany koa. Jesosy zany tsy hoe nanamboatra trano ery ambanin'ny tranony zareo. Mihaino tsara tsika. Resaka tanjony tsika vetivety. Andriamanitra zao nametraka tanjony. Ozy Andriamanitra hoe ao anatin'ny enin'andro dia ho fitaiko ny famoronana ny tany sy izay rehetra eo aminy. Zay zao tanjona. Ny tanjona zany mila faritana tsara tsika. Fa ny tanjona dia zao miala eto tsy kizitina tsony. Zany zao tanjona zany. Anatin'ny terinandro tia tsy mitabataba tsony. 2 andro tsy tezitra tsony. Fa aorinan 2 andro dia tsy tezitra foana koa. Voafatra raha 3 taona ho fitaiko ny famonjena. Ka mila mianatra an'izany isika kristianina. Mila mahay mametraka tanjontsika ao ambadiky ny faneketsika hifantoka. Temo famaky teny. Dia mila mametraka ianao ao anatina fifantohana. Amin'ny maha-kristianina anao tokony fanasiny tany ianao ary tokony fahazavana zao tontolo zao. Video manaraka tiranga ty makiny anaran'izy io. Io zavatra miforonony io gâteau io. Anaran'izy io. Io zavatra miforonony io gâteau io. Io gâteau io cookie
koki malefaka misy crème ao anatiny mbola tsisy nanao zany fa mijoro avolombelona zareo Andriamanitra ozy izy namian'izany hevitra zany ary Andriamanitra ozy izy mitany orinasanay ary Andriamanitra mitanay mijoro vavolombelona izy maninona tantaraiko eto le izy satria indray antsika mieritreritra hoe zany kristianina zany a rehefa avy mivavaka dia mandeha matory dia rehefa avy matory dia mandeha mivavaka dia rehefa avy mivavaka dia faharao tsara fa Andriamanitra ny tompon'ny hevitra rehetra eto ambony tany ary tian'Andriamanitra ho foazantsika manatrika séminaire reto misy zavatra tian'Andriamanitra voaka avy ao anatinao anairana ny olona ny amin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fahavelomana eo amin'ny fiainanao video manaraka ezakazakitsika video manaraka ty rangaha ty efa navata le vidéo tany George Washington Carver anarany izy men'Andriamanitra fahendrena momba ny rotation de culture rehefa natambatra rehefa natao mifandimby ny culture de coton sy ny culture ana voanjo dia miverina am'loniny ny otrikainantany nomen'Andriamanitra hevitra izy amorona zany hoe rononomboanjo iza koa misy an'izany ao amin'ny Kristy misy an'izany io ary tsy vitan'izay mihoatra ny telonjato ny hevitra nomen'Andriamanitra ny lehilahy io ny amin'ny fanodinana voanjo ina zao fantatra momba ny voanjo ina zao fantatra le voanjo voanjo iny zao fantatra dia le hohanina dia le asiana sira roa zay asiana siramamy dia le atao le caramel telo zay atao beurre le lasa le ohatry ny tartiner efatra zay ohatran'ny lany fa nyle atao menaka dia sotroina inona voandalana le asiana le anakely iny dia le bon voyage ny le rangaha io telonjato no mifanamasina azy ary nijoro avolombelona izy rehefa miditra ao amin'ny laboratoire dia tsisy boky ao fa fanamasina no miresaka aminy hatramina fanafodina voaka ny rangaha io fanafody goitre fanafodina constipation fanafodina avokavoka lakôly menaka esieu resaka kosmetika rehetra sakafom-biby sakafona vorona tsy voatanisa aketo fa nezaka natao tsy enjery fa manjary mampibe hoe ana vorona mananana tsy ny anaraka mihitsy izy manjary memezanao io rangaha iny koa namorona momba zany hoe chimurgie zany misy zany chimie verte ny fiantsoana zany miainga amin'ny zava-maitso manamboatra produit chimique iniko tantaraina le izy satria indray ny olona mieritreritra zany kristiana zany doma tsy zany kristiana zany tsy manan-kevitra tsy zany kristiana zany tsy isy apoaka tsy ianao io misy apoaka satria Jesosy ny ao anatinao amen video alohan'ny farany ty rangaha ty le tournon anarany izy namorona ny bulldozer lehibe indrindra maneran-tany hevitra nomen'Andriamanitra resaka pneu électrique tsy resaka io hitanao io système-na camion benne io hevitra omen'Andriamanitra io fa hodina fanina androany tsy izy mody fanina zany averina amin'i Jesosy ny voninahitra avy amin'i Jesosy reny hevitra reny fa mifoazy ianao ny resaka bulldozer rehetra ny akabeazany afahana nanangana sy nanamboatra dia io rangaha le tourneau io fanamboarana bulldozer chargeur lehibe indrindra nampiasa pneu caoutchouc fa tsy pneu vitsony moteur électrique anaty pneu camion benne na arrière latéral ny camion articulé na ny ADT zay concept zay fanamasina nanome ohatrany tetezany Andriamanitra hoe misy zavatra afaka omen'Andriamanitra anao satria ilainy ianao mifantoka mba hafahanao miaraka amin'Andriamanitra ao anatina zava-baovao isan'andro farany ty tena mahafinaritra indrindra fa ty sika tsy vita mihitsy ty zavatra ty io rangaha io fantatrareo fa io rangaha io maninona voatabia ny hitako hatretiko eny tompoka ketchup tompoka avy amin'i Jesosy le hevitra ary mampahery ny sekolelady rehetra fa io lehilahy io sekolelady izy ny nomen'Andriamanitra ny io hevitra io ny ketchup voatabia na ketchup de tomate ny fampiasana tavoahangy mangarara voalohany indrindra satria ny olona rehetra manafina ny zavatra apetina anatin'le tavoahangy zara ray atao malimalika mba tsy hita hoe misy zavatra hafa ao ambadika le izy fa ny anazy ny teneny hoe avy amin'Andriamanitra ny fangararana ozy izy ho ataontsika tavoahangy mangarahara fahatelo zara raha misy akora simika tsy misy conservateur fa efatra izy ny namorona ny travail à la chaîne ho an'izay mahafantatra an'izany amin'ny resaka usine zany hoe ianao manao zavatra anankiray dia tonga dia mitoy amin'ny anankiray izy nomen'Andriamanitra an'izay hevitra izay
izy namorona ny bonne pratique de fabrication na ny BMP ho an'izay any amin'ny usine be dia be le izy fa santionandreo anerin'Andriamanitra antsika natao zao séminaire zao fa tian'Andriamanitra ianao androso ary avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mety ho gaga tsika hoe iny le diran'le voatabité sy ny famonjena pastera tamin'ny alalan'iny zavatra natao le rangahy iny be dia be ny asa misionera vita satria io rangahy io tena tia manao famatsiana ny asa misionera indrindrindrindra ny sekolelahady na ny any amin'ny zazakely ka sao dia te hanao an'izay Andriamanitra fa tsika tsy manokatra vision fa za mahita fa androany misy olona tian'Andriamanitra ho atsangana amina vocation amina fanontona ary eto izay olo izay tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra ao fanontanao dao tsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany sotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famiraponao sotra betsaka fa ny teny rehetra izay nasesinao teto Jesosy dia mampatsiaro anay fa ny fandrosoana avy aminao sy miaraka aminao asehonao amin'ny alalan'ny hevitra miantefa amin'ny isan'andro mpiainanay ampiomananao anay hiatrika an'ilay mandrakizay sy ny fiavianao reny olona nampiasainao rehetra reny dia nampiasainao tamin'ny famatsiana tamin'ny fijoroana amin'ny fanohanana ny asa fitoriana sy ny asa fanaparitahana baiboly ny fananganana université biblique université chrétienne ny fanohanana ny missionnaire maro samihafa avy amina hevitra omenao androany ariva Jesosy dia mahatsiaro ambavaka ny rehetra izay tonga eto aoka ianao atsiaro amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Raha tsika tiaka mahatsara hoan'i Jesosy anao dansa ndray mandeha ny ankizy dia manasa ny pasteur Rodolphe hiakatra ao aorianan'izay hivavaka sy hametraka tsodrano. Tiaka mafy be tsika hoan'i Jesosy. Aizany teka ho an'i Jesosy Aratsika teka.
teka, hey teka, hey teka, hey teka ho an'i Jesosy. Atsika rehetra miaraka amin'izy ireo afaka mitsangana zay afaka mitsangana. Misy fitariana atao reto zanakitsika reto a. Ataontsika ara entana voninahitry Jesosy Kristy a. Irery ihany. Ao, ao, ao. Hey, hey. Woo! Lasa. Afaka mira zay mira. A very big God. Lehibe ny Andriamantsika. Io antsika lehibe ny Andriamantsika sansady zany e. Asutiaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary. Firy mifaly tamin'ny fotoana ny rahantsika tamin'ny fanamasina androany e. Tiaka mafy be ho an'i Jesosy. Ya, alohan'ny ampandrosoana ny ray aman-dreny a pasteur Rodolphe hivavaka antsika Sitsodrano dia tsy hay tsy hisaotra antsika rehetra zay nahatanteraka an'izao fotoana izao a. Isaorana be dia be ny équipe-ny HVKL au grand complet zay ny fanotrona ny fanampy ny équipe-ny teknika. Tiaka mafy ho an'i Jesosy a. Isan'ny pasteur Zokoratsy sy ny pasteur Hery ao a. Ny équipe-ny tanora HVKL ary zareo le teo. Alléluia. Tiaka mafy be ho an'i Jesosy a. Ny ambassadeur tamin'ny fizarana filay ao sy nanao ny akay. Tiaka mafy tsika ho an'i Jesosy a. Ny Lion Juda. Ireo rehetra niaraka tamintsika androany a. Groupe Arlanto. Groupe Vers 900. Groupe Boudkel Ministries. Ny équipe-ny régie vidéo ny sampana atao amintsika tarian'ny Rasefo tonton Fortuna. Ireo fianakaviana rehetra zay ny fanometanana misaotra manokana ny taty Arnoul sy ny famiany a. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Mankasitraka ihany koa ny radio HVKL, radio Andry Datolalay na ny Kristy ihany koa zay nandefa ny sport a. Dia antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Isika rehetra dia isaorana sy ankasitrahana ny nahatongavana sy ny arahantsika nianatra teto a. Mihintsika fa tsy hoe niaraka fotsiny fa tena niaraka tamin'i Jesosy dia miala etsika misy zavatra etsika mandeha mamakivaky ny andro mpiaina tsika. Dia antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Dia andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy asiana tsono ka. Alléluia. Afatra kely andrehetra tsy lava be fa juste fotsiny ten'Andriamanitra anankiray no vakiako. Mba fantatrareo le teny teo mikasika momba ny hoe famindrapo tsy manameloka, fitiavana, tena hoe malalaka amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Efa tena kaika ny fotoana iverenan'i Jesosy. Raha ny famantarana sy ny fanehoana rehetra hita maso dia manambara ohatrany hoe tsisy rotaona izany intsony. Raha ny fijery azy. Tsy atsika ny fotoana. So dia misy miteny hoe pasteur Rodolphe ny tena tsisy rotaona intsony. Na Jesosy raha tsy mahafantatra an'ilay izy fa ho avy ilay izy fanomena fotsiny faneho-pamantarana mba hiomanantsika amin'izany fotoana izany. Dia ity misy teny anankiray ao Romanina 2:4. Tandremo manamavo an'Andriamanitra. Rehefa ny velary ny famindrapo ny afahana moverina dia aza amavoina ny famindrapon'Andriamanitra.
Romana toko faharoandiny faefatra sahamavoinao ny heri ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Manoloana ny teny rehetra teo bankitokana ny zavatra nirasany Jesosy antsika. Aza mampandefitra n'Andriamanitra fa raiso ny famondrapon'Andriamanitra fa no miova mandroso amidingana tsaratsara kokoa hatrany amin'ny fanompoana ho azy. Raha resy lahatra ianao hitondro any ariva tena mifonao rehetra hoe vonina Jesosy, tena androso hiaraka aminao, tena vonina niova Jesosy satria fantatro afandalovana ho any eto ambonin'ny tany. Malala eo masonao abe voninahitra sady tianao matoa maty ho ahy ianao fa mititaka rivotsy hanolotra ny fiainako anao a Jesosy. Raha resy lahatra ianao dia atsangano ny tanao akavanana dia avereny miaraka amiko zao vavaka izao. Jesosy io manantona anao andro any ariva, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra, mila anao ny fiainako. Manomboka androany Jesosy manapa-kevitra ny anolotra ny tenako, ny fiainako, ny momba manontolo ho anao rery. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Mandrosoa atao-poko Jesosy, manapa eo amin'ny fiainako, fenoy ny fanahy masinao hiaraka aminao a Jesosy. Sorato eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako, zanak'Andriamanitra, misaotra Tompo. Amen. Raha eo reny tanina mitsangana reny aza vela iso adinoana amin'ny fotoana ny enon'ny tropetra sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra. Aoko voatahiry ny fotsiny fanoloran-tena tsy mahazovazy ny fanomponanao ka iaina amin'ny ota na iaina amin'ny fahazaran-dratsy fa sasao amin'ny ranao sarobidy tao Kalvari ny fahotana tsirairay avy. Teoko izay olom-baovao mivoaka nyity hevitra ity, mananantoka fiainana mandrakizay satria mpanompo tena mendrika zany atao hoe zanak'Andriamanitra zany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo ombanao, ny tompo hitany fiainam-piankonanao, izy anangana, izy ampandroso, izy ametraka ao anatinao ny vision tsara ho anareo menakavy kely. Ary azoko antoka manomboka androany fa miaraka amin'ny atsiky ny fanahy masina tsy ho raraka izany tsony ianao mandrakizay. Raha misy marary atao anatin'ity fivoriana ity hikasika ianao amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Raha misy olona atao anatin'ity fivoriana ity miravoravo tanana ampahery ianao izy. Raha misy olona atao anatin'ity fivoriana ity ketraka noho ny fiorenao avy amin'ny olona amin'ny zavatra hafa, Andriamanitra androany nanovanao tamin'ny alalan'ny teny zay reny sofinao ampandrosanao any amin'ny lalana tsara lavitra indray. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'ny Tompo eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ary anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Farany ndao tsika ity tanana mafy be ho amin'ny pasteur John Vady ihany koa tamin'ny fanomanana sy fantaterahan'ny fotoan'androany. Orakoraka mafy be ho an'i Jesosy ny amin'izany. Halleluja. Isorana ihany koa tsika tsiray avy izay namaly ny antso androany niaraka teto niaritra mandrapariva ny andro tsy nandeha nitsangatsangana amaly anao Andriamanitra ny amin'ny sakrifisy nataonao e. Fatelo makasitraka anao fiaino izay ny amin'ny foanananao ho an'ny mpanompony manoloana ny zavatra nitranga rehetra ho voninahitra Jesosy rery. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana dia tadidio tsy masinao mijery fotsiny maheno zavatra fa rehefa vanginy tompony fonao dia manao zavatra. Isaorantsika rehetra nanay tsara tamin'izany vokatry ny fo ny tompo amaly fitentsika tsara avy veloma tompoko la makasitraka tompoko fafy. Vida se eu for na fanatenane se mete tudo eu tantanane lusa tani antiatica
nessa vida. Se eu for não fala de nada, se metes tudo eu ataco na Mandruso, 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 Miano Mandruso, 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 Faraó do Jurafar, Nits que escondia no é, Vapona na tua tsare, Sua vadinha tunga sue, Faraó do Jurafar, Vapona na tua tsare, Sua vadinha tunga sue, Mandruso, Mandruso, Simiamuche, Mandruso, 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 Fanno buona zicata per Miera Mandruso, 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 zicata per Mandruso, Fanno buona zicata per la Gets mens Mandruso, oh yeah yeah yeah, Swatandie, oh yeah yeah yeah, see gets mens Mandruso, oh yeah yeah yeah, see Swatandie, hey